omniprésent ianao, eo amin'ny fotoana rehetra, eo amin'ny toerana rehetra. Jesosy eo fantatrefa ianao dia mamaly izay manana etaeta, mamaly izay miantso azy ianao Andriamanitra ray. Dia androany Andriamanitra miantso anao zay, satria fantatrefa tsy vita ny fiainanay Andriamanitra, tsy mandroso ny fiainanay ary tsisy fiovana ny fiainanay Andriamanitra raha vao tsisy anao. Amin'ny anaranao Jesosy, ndao tsika hisaotra sady hiantso an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao asaika anao raha sitraka ao handray anjara amin'izany fiantsoana sy fisaoran'Andriamanitra izany amin'ity fotoana ity iray amin'ny anaran'i Jesosy. Te hisaotra anao Andriamanitra fa mahagaga loatra ny fitondranao Andriamanitra, mahagaga loatra ny fitiavanao fa isan'andro anao Andriamanitra dia manaposaka ny masoandro isan'andro amin'ny fiainako. Eny mihoatra noho izany Andriamanitra ny fizaranao fitiavana eo amiko isan'andro fa na dia vao mifoha ary ao Andriamanitra dia tsapako farakofanao fitiavana, fiainonao fifaliana, fiainonao fanitsiana ny toe-poko. Aleloia, misaotra Jesosy fa tena feno ny teninao koa ny fiainako Andriamanitra, ary te hiteny foana Andriamanitra hoe mitenena indray androany Jesosy fa miaino izahay. Manaiky izay Andriamanitra tsy hoe vonona ny hiteny foana fa hiaino izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Amen. Tonoho ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olona akaikinao androany, teneny mitsy hoe fiadanan'i Jesosy aminao manokana, na avaiza ireo na avaiza dia tahian'Andriamanitra manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Salamo fahatelo amby zato vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fahatelo amby zato amin'ny anaran'i Jesosy. Andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Salamo fahatelo amby zato ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ny miaramilany rehetra dia ny mpamonjy izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany, misaoran'i Jehovah ry fanahiky. Amen. Ndao tsika mbola amoaka an'izany toe-po fisaorana izany satria izany ny ten'Andriamanitra hoe ny sitrapon'Andriamanitra ray ho antsika tsirairay avy dia nanantsika fo fisaorana. Asandrato ny tanao ndao tsika hisaotra androany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Andriamanitra ny amin'ny tsy takatry ny saina, ny amin'ny tsy haina hita maso Andriamanitra, ny amin'ny zavatra mbola tsy fantatray Andriamanitra. Te hisaotra anao fotsiny izay Jesosy fa tsara ianao, fa mendrika ianao, fa avo indrindra ianao, fa tsy miovy ianao, fa be fitiavana ianao, fa feno hatsarana ianao Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay efa vonona rehefa avy eo, ny amin'ny fitariana, ny amin'ny fampiasana, ny amin'ny fananganana, ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nomaninao anay tsirairay avy Andriamanitra. Fa izany nahitanay fa tena Andriamanitra misaina ao anay ianao satria ny rehefa avy eo ary dia efa hitanao sy efa nomaninao sady Andriamanitra. Jesosy misaotra izay Andriamanitra fa tena tsara ianao, fa tsy miovy ianao, fa be fitiavana ianao, masina mandrakizay ianao. Amen. Asio ika aleluia mafy be. Amen. Aleluia. Asio tehaka mafy an Jesosy androany. Amen. Aleluia. Tatsika mbola anakipa masitsika dia hisaotra an'Andriamanitra. Asandrato ny tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mbola velom-pisaorana anao fonay. Tsara loatra ianao Jesosy. Misaotra fa mbola isan'ny velonay indray izay Jesosy. Nomenao torimaso mamy tamin'iny alina Jesosy. Mbola nifoazonao indray tamin'ny maraina Jesosy. Tsy izay no nanaitra ny tenanay fa no famindraponao mbola nanomezanao tombonandro anay tamin'ity androany ity Jesosy. Misaotra betsaka ny amin'izao maraim-baovao Jesosy. Mahafinaritra be izao Jesosy. Misaotra fa nitao aminao indray izay tsirairay avy tonga eto amin'ny fanatrianao. Misaotra ny fitantananao anay tsirairay avy teny an-dalana. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny fanasanao anay androany. Iray latabatra aminao Jesosy ary iombona aminao, hihinana ny nofinao sy ny tenanao ary andray ny teninao. Iaona aminao Jesosy. Aoka tsisy olona ho diso anjara eto androany fa tena andray ny kasika avy aminao, andray ny teninao, andray ny fanovana, andray ny izay rehetra avy aminao Jesosy androany. Tario izay fany masina androany. Fenoy ianao izay, fenoy ity toerana ity. Aoka tsisy olona tsy atsapa ny fahafenonao androany fa aoka tena ho feno anao, ho feno ny voninahitra ao Jesosy. Ary aoka ianao rery ihany no membonahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy olona ho membonahitra eto Jesosy afa-tsy ny anaranao rery ihany. Ilay mandrakizay. Misandrahata Jesosy. Misandrahata Jesosy. Makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Androany Tompo tena te hahitanao izay. Te hifankahita aminao izay Jesosy. Aoka tsy hahita ninino izay Jesosy eto amin'ny fanatrianao afa-tsy ianao rery ihany. Aoka tena iombona lalina aminao izay ny aty anatinay manontolo Jesosy.
ty lasy androany hoe tiana ianao tompo amin'ny herina rehetra, amin'ny fanahana rehetra, amin'ny tenana rehetra no nambarany ny fitiavana ianao Jesosy. Misotra Jesosy. Halleluja, halleluja. Misandrata tompo, misandrata Jesosy. Raiso ny fiderana androany, raiso ny voninahitra ao anao, mpanjaka sy tompony tompo. Halleluja, halleluja, halleluja. Amin'Andr piainaku
voleva se ci chiamiamo il prince noi chiamo conosci Jesús Sambatra izay Jesosy manana anao eo amin'ny fiainanay mandrakizay Jesosy misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra ny amin'ny fitehirizanao nay tsirary avy Jesosy mankasitraka Jesosy asandraty ny feotsy diranao amin'ny fonay manontolo zay Jesosy malalo asandraty mafa feonao atao vitany Jesosy ny ao anatin'ny fonao mangetaetanazy ilanao zay Jesosy mangetaetanao fonay manontolo sandraty raha sy voninahitra ao anao Jesosy malala mankasitraka Jesosy amin'ny andro mpiainako sy do ihany ilatsika eo alleluia ho anao Jesosy alleluia alleluia manjaka Alleluia, Santa Tufa. Alleluia, manzaka Jesus. Alleluia, manzaka itu. Oh, alleluia, manzaka itu. Aminya rupiainaku. Si umanja aminya rupiainaku si umanja kisah aminya rupiainaku si umanja kisah. Saudara Jesus, honori sana mandrakizay mitsokanao zay miondrika eto anatrianao miondrika eto anatria fahalebiazanao Jesosy fa masina Jehova tampony maro ieniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra voary rehetra Jesosy miaiky ny fahalebiazanao miondrika eto anatrianao voary any amin'ny avakavaka da ny any anaty ranomasina da ny any ambany tany rehetra Jesosy ny olona rehetra foronao Jesosy manaja fa ianao rery anao Andriamanitra ianao rery ano mendrika ideraina mandrakizay tsy misy afa-tsy ianao tsy misy mahasolo anao Jesosy fa ianao le hatrizay ary ianao le mandrakizay Jesosy sadraka Jesosy Santa Jesus.
lavitra loatra ve mitsiotinao nalainao avy lavitra loatra fafananianao nidiantokinao ny ainako porofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarinao ilay olona novonjinao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy amikero anazao tsy zao hoe fizay lazainy teninao zay aho hoe ilay olona no sitraninao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay aho hoe nalainao avy lavitra nalainao avy lavitra loatra no fidinao nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao nidiantokinao ny ainako porofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra mamary do veritsika ihany hoe nalainao avy lavitra loatra nalainao avy lavitra loatra no fidinao nalainao avy lavitra loatra nijalinao nidiantokinao ny ainako porofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra ilay olona nonao mitsaokanao Jesosô ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay aho hoe ilay olona narovanao Jesosy ilay olona narovanao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe zay lazainy teninao zay aho lazao ihany ilay olona notahinao Jesosy mitsaokanao ilay olona notahinao mitsaokanao Jesosy ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay aho hoe Jesosy mitsaokanao zay zaho Jesosy mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovany anao tsy mandrisy fanantena soka Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anahy zay anao Jesosy mitsaokanao zay Jesosy mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovany tsy mandrisy fanantenany Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anahy
fa tsy izay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay aho hoe Jesosy ilay olona notroninao mitsakanao ilay olona nanovanao zay no lazainao fa tsy izay no lazainy olone tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao zay aho hoe Alléluia. Hoe tiaka mahafan'i Jesosy tsika dia mahazo toerana tompoko a tonga amin'ny fotoana hamerenantsika mivoninahitra any amin'ny Jesosy ny amin'izay nataony a teo amintsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ny joroko fahavolombelon'eto fa ny fiainako izany a nandalo zavatra be da be sitra be da be tamin'iny sisy tahina tamin'iny 2023 iny dia tany amin'ny volana avrila tany nisy profesia nalefa ny papa zay tamin'ny 2017 angamba 2018 tsy tadiko tsony tany amin'ny fifadikanina tany a bypass tamin'izay fotoan'izay dia nitantara izy hoe misy meuble ozy izy ao an-trano dia fa meuble efa ela be dia tiako solo le izy dia ohatrany hoe tsy mety voasolo mihitsy nisy fotoana ozy izy nampahitan'i Jesosy dia ohatrany hoe memezana le izy memezana zany le zavatra efa tota tao an-trano dia tsy takatry ny saina ny zavatra nataon'i Jesosy fa ohatrany hoe nameny Jesosy zavatra vaovao zany après an'iny dia ndraisiko izay profesia zay tamin'izay fotoana izay dia tamin'ny avril 2023 tamin'ny herintaona teo amin'izay tsy takatry ny saina fa tamin'izay zany nefa meuble tao an-tranonay ohatrany hoe ny salon zany efa tamin'izay vao nanambady 2002 tamin'izany dia mbola tao foana mbola zay foana meuble anay dia tamin'izay fotoana amin'izay tsy takatry ny saina tamin'izay volan'izay ny tenin'ny vadiko hoe nisy nampahita fititsika dia mpiara-miasa aminazy zany lehibeny ao nanome salon complet. Alléluia. Tena hoe tsy takatry ny saiko mihitsiny tonga tamin'izay dia hoe misy manatitra ao le izy fa andraso ao an-trano dia tena hoe vaovao complet tena tsisy kianina mihitsy ny complet hatramin'ny coussin dia misaotra an'i Jesosy après an'izay tamin'ny mois de septembre efa niteny foana moa zany papa eto hoe tsy orony zava-tsony angonanao sy ny taranakao dia sy zanako lamato zay ny faniriany dadany zany hatramin'izay hoe ianao izy mba lasa miaramila dia tamin'iny volana septembre karakara dossier zany hoe miaramila frantsay karakara dossier zany izy tamin'ny nanomboka tamin'ny volana septembre teo 19 septembre izy lasa somatsara tany ampitan-dranomasina dia nanao concours tao amin'ny légionnaire dia tafiditra somatsara le voninahitra ao Jesosy rery ihany dia andritra ny zay fotoana septembre zay zany nisy formation 5 mois zany formation tao dia voninahitra ho an'i Jesosy fa vita somatsara le formation dia niditra ny asa tamin'ny premier voaraisy tamin'ny premier février teo afaka maty zany Låt tsika peka mafy ho an'i Jesosy. Fizenova volombelona za moa tsy nanoratra anarana fa mba mijoro volombelona kely izay menakavy zany ho an'i Jesosy ny voninahitra fa le hira teo hoe fiainantsika dia zay tenenin Jesosy ihany ny marina eo. Amen. Nisy fotoana izay menakavy nandalo sehatra tena hoe ohatrany hoe teny ampovoan'ny ranomasina zany, teny ampovoan'ny ranomasina dia
trobaka ny lakana dia tena hoe tsisy todika avy ianao a, tsisy anina fa rano todika avanana ianao, rano iondrika ianao, rano hitraka ianao a, andrerika hoe misy lanitra. Dia tao anatin'izay a nanana compte bancaire ako dia tsy niasa nandritra ny taona maro, tena taona maro. Tamin'ny toko hoe tamin'ny farantaona na tamin'ny début janvier dia mba nakany amin'ny banque dia ndresaka izay mivady hoe andao ranga mba jerena ny compte bancaire. Dia mba nakany amin'ny banque dia nanontaniana hoe mba saika hijery compte ohatratra ny ahoana kay ny vola ao anatiny ao. Dia nijerena fomba fiteny eto hoe tranokala ny tao anatiny, izany hoe tena efa négatif be. Dia hoy izy le gestionnaire hoe, hoy izy le directeur d'agence hoe ay anana amin'ny banque vola be nareo fa raha zany nareo aloha io na akatona, aloha zany dia akatona, tamin'ny voalohany taona. Dia nefa ny tamin'ity taona ity dia niteny Jesosy hoe ho fafana ny trosa. Tao alohan'ny fifadikana izay dia tsy nampozina fa nisy ny antso aho tamin'ny herinandro. Dia resaka asa aloha ny antsoiny zareo dia hoe ahoana ny piasa ao aminareo sy ny sisa maninona raha mba ampidirina atao aminay ohatran'izao. Dia vita le resaka asa dia nazako aranga eo mba te hanana compte, te hanokatra compte ao aminareo. Fa ny compteko angamba ho tena efa be tranokala be mihitsy dia teny ohatran'izay fotsiny zany tamin'ny herinandro. Dia firy ozy izy numéro de compte nao dia lasa dia nalaina dia nimeny dia nijereny teo le numéro de compte dia ozy izy afaka manokatra ianao ka efa miferimena le compte nao tsy hanana amin'ny banque vola tsony ianao. Tena tsara reto Jesosy izay nitenen'i Jesosy dia marina. Andaontsika tsy hijery situation, andaontsika tsy hijery alondrano, fa araka le teny maly hoe rehefa mitsoka ny rivotra dia andao ahita rivotra tsika. Amen. Andao herin'ny fanamasina dia andao hankatoa, andao tena hoe aza mijery situation za tena nisy taona tena tsy nino hoe tena ahoana koa ary tsy maintsy alohako iny rangahy fa tena tsy possible, ohatrany hoe zavatra impossible efa taona maro be nefa nitombo tao le ala. Fa rehefa miteny Jesosy dia marina dia nijoro eto za amin'ny voninahitra ho an'i Jesosy fa ny fahafahan'i Jesosy nitrosanay tany amin'ny banky. Alleluia. Andaontsika hitsangana dia andaontsika hivavaka amin'ny herina voninahitra any amin'i Jesosy. Asaiko ianao izay tena ny anatin'ny fonao. Mety hoe frazy anankiray, frazy anankiroa fa loary avy any anatin'ny fonao izay teny marina avy any anatin'ny fonao dia isory an'i Jesosy ankasitrao an'i Jesosy. Isory Jesosy fa izay niteneniny tamin'ny alalan'ny mpanompony. Mety hoe 2017 Jesosy niteny hoe imemezo le fanaka fa 2023 nitranga le izy. Amen. Teny Jesosy hoe tsy orin zava-tsoa zany ianao sy ny zanakao dia nataon'i Jesosy le izy. Dia tamin'ity taona ity niteny Jesosy taon-jôbily ity. Raha nataony tamin'ny taty le izy dia nataony taminay dia nataony tamin'izay nanao témoignage. Nisy témoignage zao tamin'ny herinandro sy tamin'ny tapabolana dia niteny ny pasteur hoe isan-kerinandro dia tsy maintsy hisy vavolombelona mikasika ny taon-jôbily. Dia mahita ianao ny fahamarinana izany eo amin'ny fiainanao. Dia asaiko ianao hanandratra ny tananao dia hiteny tsotra avy any anatin'ny fonao fankasitrahana an'Andriamanitra. Aza miteny satria manentana ahako fa aoka ho marina eo anatren'Andriamanitra izay teny alokon'ny vavanao. Jesosy ndreto izay misaotra fa izay nilazainao dia izay ihany marina eto amin'ny fiainanay Jesosy. Tsy nantsony izay hijery situation, tsy nantsony izay ankalaza olana, tsy nantsony izay hijery alondrano, fa nantsony izay ankalaza anao, no ariana izay anandratra anao sy hanome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny témoignage ny taty ary teo Jesosy fa na tamin'ny 2017 ary le izy dia marina tamin'ny 2023. Misaotra Jesosy fa rehefa niteny ianao Jesosy fa ny zanakao sy ny taranakao dia tsy honoana ary tsy hory ny zava-tsoa dia marina izany ary raisinay amin'ny amen izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy fa rehefa niteny ianao fa taon-jôbily ity taona ity dia nofafanao nitrosa tao amin'ny banky. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao zay Jesosy hijery anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mazao toekana tompo. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra kainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakaiky avy Nazareta. Mankasitraka feno anao zay Jesosy fa mbola tonga eto amin'izao toerana izao. Tsy hoe fahazaka nanao andehananay eto,
tsy hoe tsy misy atao zay Jesosy fa tena te hieno ny teninao, lay teny fiainana, lay teny fahamarinana, lay teny mitarika anay. Jesosy tenenandray mangataka izay fanahy masina, aoka hialoha ao am-ponay ianao, ary aoka ny teny rehetra izay voambara eto dia hiditra ao am-pony tsirairay avy, ary tena hoe aniry be, amo be ao anatinay ho tonga fiainanay, ary tena se manifeste amin'ny alalan'ny fiainanay ny fahamarinan'ny teninao. Saotra betsaka Jesosy. Amen. Amen. Vavolombelona teo dia hoe ny teny Andriamanitra, ary rehefa ny teny Andriamanitra dia marina to sy tanteraka izay rehetra ny tenenin'Andriamanitra. Raisitsika ny jaona voalohany, jaona toko voalohany, 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy no nosim-piainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Amen. Araka io voasokatra io teo am-piandohana dia tenin'Andriamanitra ihany. Teo ny fanahy masina nambomba fa ny teny Andriamanitra dia ary ny zavatra rehetra. Amen. Tsy nisy hoe olona nanampy azy na hoe anjely nanampy azy, fa tenin'Andriamanitra sy ny fambombany ny fanahin'Andriamanitra. Izay no misy teo. Io tenin'Andriamanitra io koa rehefa raisitsika, izany hoe topoitsika, tsika moa miteny hoe raisiko ianao, raisitsika izany hoe topoitsika ilay tenin'Andriamanitra, avelantsika hanapaka tsika ny tenin'Andriamanitra, avelantsika hanjaka amintsika ny tenin'Andriamanitra, dia izao amin'izay fotoana izay tsika izay vao atao hoe zanak'Andriamanitra. Raisitsika nge ao amin'ny jaona toko voalohany 2:12 ihany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay minina anarana. Ary io teny io koa tonga nofo, nanaiky nomboana teo amin'ny azy fijaliana, nanaiky ho tonga ho fanavotana sy famonjena antsika. Tsy nampinizana izy, fa io teny tonga nofo io namonjy antsika. Araka ny voasokatra ao amin'ny jaona toko voalohany 2:14 manao hoe, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Dia hoy koa ny voasoratra ao amin'ny jaona toko 7:12 izay haitsika tsara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana, tsy iza fa ilay teny tonga nofo, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanina fiainana mandrakizay. Teny tsy mila fanampiana nahariana an'izao tontolo izao. Teny raisinao ao anatinao, avelanao anjaka no ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Teny tonga nofo namonjena sy nanavotana antsika. Amen. Dia teny hoe tenin'Andriamanitra tonga eto ianao, hizara ny tenin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, aza ampiana ilay tenin'Andriamanitra, aza nalana ilay tenin'Andriamanitra, fa raiso ilay tenin'Andriamanitra, hiaino ilay tenin'Andriamanitra, dia tonga fiainana be dia be ho anao io tenin'Andriamanitra io. Amen. Tsy hoe tantara manala sorisory anao no ataontsika eto, fa tena hoe andray fiainana, andray fahamarinana, andray lalana. Amen. Ao amin'ny Samoela voalohany toko 4:15 tsy vakiako dia nisy ady teo amin'ny Filistina sy ny zanak'Israely. Dia izao ny zavatra nitranga, nandeha niady ny zanak'Israely, dia resin'ny Filistina lasa nitsoaka. Dia avy eo niazakazaka izy nakany silo, nalaina ny fiaran'Andriamanitra, noentina teny am-piadiana, niokakoraka ny zanak'Israely, io ny fiaran'Andriamanitra hoe ao zany ny présence an'Andriamanitra. Andresitsika hika zany, ohatran'ilay hika nataontsika maly angambany, fifaliana zany, fiobiana zany, satria hoe miara-miady amintsika eto,
ny fanatrehan'Andriamanitra kanefa n'izao ny zavatra nitranga resy ny zanak'iskaely lasa nitsoaka ny zanak'iskaely ary babo ny filistina ny fiakan'Andriamanitra fa ahoana ozy izy ianao eo fanatrehan'Andriamanitra nefa resy le olon'Andriamanitra satria izao nitoetrany ihany nitoetrany nataony ihany nataony ny fony ihany ny fony fa eo fotsiny le fanatrehan'Andriamanitra ohatrany hoe fombafomba mpivavahana fotsiny le izy fa ny atao ihany ny atao fa tsy mety manaiky amono ny tena ampanompo ny tena amin'izay sitrapon'Andriamanitra dia izao resy ihany zareo baby ihany ny fiakan'Andriamanitra rehefa aveo nalain'ny filistina ny fiakan'Andriamanitra nampidirina tao amin'ny tranon'Andriamanina tao amin'ny Dagona fa izao indroa ny ankohaka manoloana n'Andriamanitra ny Andriamanitra ny filistina ary ny efakany fanindroaka tapaka ny tanany sy ny lohany satria izany teo Andriamanitra tsy to hitanao tsy hoe mila fanampiana Andriamanitra dia ny ankohaka ny Andriamanitra ny fahavalo fa izao vao eo fanatrehan'Andriamanitra dia tsy mahazaka ny Andriamanitra ny fahavalo fa mekohaka tsy mila mifanampiantsika Andriamanitra rehefa aveo indray navoaka natahotra ny filistina navoaka ny fiakan'Andriamanitra dia tao anatin'izany maro ny maty ny filistina maty tsy nisy miakamila iskaelita naray aka nanampy an'Andriamanitra tamin'izany fa Andriamanitra dia naringana ny fahavalony amen tiako tenenina anao hoe rehefa miteny Andriamanitra dia raiso akak'le teniny iny fa aza ampiana le tenin'Andriamanitra aza nalaina ny tenin'Andriamanitra no angatahan'Andriamanitra amintsika dia hoe raiso ny tenin'Andriamanitra hiaino le tenin'Andriamanitra ampiaro le tenin'Andriamanitra atao fiainana le tenin'Andriamanitra Eva nanampy ny tenin'Andriamanitra dia izao ny konsekansa n'izao iainantsika izao Sara nanampy ny tenin'Andriamanitra dia problème mandrakakehitry ny taranaky Agara sy Abrahama sy ny taranaky Sara sy Abrahama tsika koa matetika manampy ny tenin'Andriamanitra rehefa misy zavatra tiantsika hatongavana fa izao iaino pura fotsiny tenin'Andriamanitra amen andao tsika hitsangana hifono amin'izay rehetra mety hoe teny nampitsika mety hoe nampitsika fampitahorana le izy nampitsika fandrahonana le izy nampitsika indrindrandrindra tsika rehefa hoe mananatra ny zanakitsika dia ampitahoritsika izy nefa tsy izay aoka ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra no avoaka amin'ny vavantsika sy hiainantsika dia ndao tsika hifona amin'izay rehetra teny nampitsika tsy nankatoavitsika nataotsika amin'izay tiatsika hanaovana azy ary ndao tsika hanolotra ny tenantsika ho mpanompo ny teny tokoa tsangana ianao dia asandrato ny vavaka ray masina tsara indrindra nay aminaran'i Jesosy ndreto indray zahay tompo tena hoe mifona aminao satria izay Jesosy indraindray dia tena hoe manampy ny teninao ianao efa miteny Jesosy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany nefa izay indraindray Jesosy dia manay an'izany teninao izany mihevitra izay fa ianao tsy manampy anay raha tsy manampy anao izay dia indraindray latsaka ao anatin'ny fahotana noho ny fanahiana noho ny tsy fahatokiana ny teninao dia mandainga mangalatra mamitaka hifonanay izany rehetra izany Jesosy manolotra ny tenanay izay ho tena mpanompo ny teninao tsisy compromis Jesosy malalo fa tena hoe ho mpankatoa tsisy fepetra Jesosy tena atoky ny teninao izay satria ny teninao rery ihany ny manafaka anay teninao rery ihany ny fahamarinana teninao rery ihany ny fiainana be dia be eo aminay mankasitraka Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao amen tehaka tsika andraisantsika ndao tsika no fahofantanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra indray ny amin'ny fotoana androany fotoana manokana nasany Jesosy ianao mila fantatra hoe ao anatina fanasana anankiray mety tsy tonga izay nasaina
fa ny mpanasa tsy maintsy ao an-trano. Ny atongavantsika eto tsy fampijerijery, tsy fampiresaka, fa eona amin'Andriamanitra. Asandrato ny tananao dia teneno Andriamanitra. Tonga eto miaraka amin'ny foko manontolo androany, hitondra ny fiainako eo an-tongotrao, satria fantatro Jesosy fa ny eo akaikinao no mahatsara. Ianao ny antony fiainako, ianao no antony fisiko, tsy miaina raha-tsy eo ianao. Androany asandatra eo amin'ilay toerana mendriky ny mahatompo anao ianao, anapaka ny fiainanay sy ny momba anay ray manontolo Jesosy. Tiako izay rehetra atsapa amin'ity androandroany ity, fa amin'ny fotoana iverenanao, amin'ny fotoana iverenanao dia zahay reto ny fiangonana vonona ho amin'ny andro mpampakarana. Haleluya, ho avy ny andro iverenana eny amin'ny rany lanitra ho an'ireo ninsinandray ny famonjenana tolotra, tsy hitomany aho, tsy angahy ahy, fa fantatro fisan'izany aho. Efa voasoratra ao am-boky ny fiainana, izao efa novonjena. Oh,
Adinaiza Oh Tsumalalo Nasoi Tiandro Tiandikwe 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 Asante kumapemfiona Tiandikwe 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 Unapa kambira mapeno Asante kumapemfiona Hallelujah Tiandikwe Sabotsy mandrakiza mandrakiza Jesosy io boka ny teny androany tsy toy ny teny mahazatra ny mandeha azy tena mivavaka ny Jesosy aoka ny teny rehetra zay reny sofinay fangeo amin'ny alalany fananao masina ny eo anatinay ompiainy mpakatony teny fa tsy ompiainy mpanadino ka mitaka ny tenanay mangataka fanahy masina aoka ny fanahinao andemo ny fovato rehetra aoka ny fanahinao ane fitsaharana Jesosy ao anatinay andray teny mpahamarinana itsio zay mba hotanteraka atsangano zay mba hahery ampitoery zay mba hita ny voninahitra ao isanandro amin'ny anarana Jesosy amen. Mazotoerana tompo miarabantsika tsiray avy efa ny fanatrehan'Andriamanitra tonga sotsika hiara iombona indraytsika amin'ny tompo latabatra hiaraka iray fo amin'ny tompontsika amin'ny fanahy ny teny fiainana ary mino androany fa fotoana manokana ho antsika ty andro androany ity. Alleluia. Exodosy 4:1 ka hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin'ny Piahirota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina eo akaikin'ny Balazefona dia tandrifiny no itobianareo eo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza amin'ny zanak'Israely hoe azo ny tambery-tany izy ka voahidiny efitra. Dia anamafy ny fony Farao ka anenjika anareo izy. Dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny Jehova dia nataony Israely dia nataony zanak'Israely izany. Androany Andriamanitra dia ilaza zava-miafina ao anatin'io teny io amintsika. Nisy fotoana tena mivavaka dia nangataka tamin'Andriamanitra. Dia tamin'i Jesosy hoe inona ny hevitry ny teny tiana ho lazaina ao anatin'izany teny mpahamarinana izany Andriamanitra. Raha jerentsika io ny 14 io dia Andriamanitra namafy ny fony Farao. Fa maninona ny namafisin'Andriamanitra ny fony Farao ka natonga ny Farao anenjika ny tanjona mba ho ankalazaina Andriamanitra. Satria Andriamanitra no milaza fa izavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny Farao
tsy ho ataony zanak'Israely fa ho ataon'Andriamanitra amin'ny Farao sy ny miaramilany, mba ampahafantarana ny Egiptianina fa izy ny Jehovah Andriamanitra, dia nataony zanak'Israely zany. Raha diky, Farao nanenjika teo ambany fahefan'Andriamanitra. Farao tsy tompony sitrapony tsony tao anaty fanenjena, fa namafisina ny fony anao ny asan'Andriamanitra mba izy anehoana ny voninahiny eo amin'ny Israely, sy atonga an'Andriamanitra ho ankalazaina eo amin'ny Egiptianina. Raha diky, eto Andriamanitra rehefa aneo voninahiny dia mampiasa hatramin'ny fahavalo izy, zany hoe araka ny fanaon'Andriamanitra. Rehefa aneo izy ny asa magaga izay ataony, dia avelany ny fahavalo ratsy fanahy anoho ny asa ratsy sy adalàna izay tianao atao. Eno tsara, na asan'Andriamanitra io, na inona zavatra tanterahanao, manontany fonao mialohan'ny fotoana, andraisanao fanapahan-kevitra sy anaovanao zavatra na inona. Avy ireny hoe motivation hoe. Sainao atao fa rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy ova ny fahavalo. Izy kosa aloha hitan'Andriamanitra hoe tsy ova. Rehefa hitan'Andriamanitra hoe tsy ova ny fahavalo, dia ampiasaina ao anatin'le tsy fiovany sy le faharatsiny, zay ny atao hoe fahamafisam-po, mba izy anehoana ny voninahiny eo amin'ny zanany. Amin'ny voalohany aloha Andriamanitra manintsy ianao, fa rehefa memafy ny fonao dia amafisiny. Rehefa hitany hoe tsy ovy ianao, dia amafisiny ny fony izay tsy manaiky iova, mba ho ampiasainy ho amin'ny tanjona antsinany izay te hiorina. Tsika mila mitandrina fa misy zavatra anankiray izay, hitenenan'Andriamanitra anao isaky ny zoma sy sabotsy eto. Hitenenan'Andriamanitra anao manomboka ny latsinainy, talata, alarobia. Eto androany hariva, androany maraina, miangavy ianao aza misaina olona nizaniza mihitsy ao anatin'ity toriteny ity. Nizaniza sao dia misy eritreretinao hoe tokony ho anianina zany. Ho anao io aloha, ho anahako androany maraina. Zavatra faran'izay ratsy indrindra eo amin'ny fiainana. Misy zavatra fantatrao fa mampalahelo an'Andriamanitra nefa mpandeferanao azy. Rehefa mandroso ny fotoana dia mila fantatrao ty famarinana ity. Tsy fitandremana ao anaty fahalalana zavatra tsy mety ninina dikaina, mahatonga ny olona anankiray tsy mahatsiaro tena hoe tsy mety tsony le zavatra tsy mety eo mason'Andriamanitra, satria mety ho tonga fahazarana iny. Dia azo lazaina hoe nyaina tao anaty fahamafisam-po ianao teo am-panomponao an'Andriamanitra. Mafo. Mila azontsika zany fa ao amin'ny planin'Andriamanitra tsara ny fanenjehan'ilay firenena sy mpanjaka izay voalaza amin'ny Baiboly eto, atao hoe Egypte, ho an'ny zanak'Israely. Io firenena io tiako fantatro hoe firenena nanandevo sy nanapaka an'Israely efa ela nandritry ny 700 taona zareo reo. Zareo tsy nahalala akory fa efa Andriamanitra neny mampiasa azy eo anatin'ny tsy fiovam-pony, mba hanehoana ny voninahit'Andriamanitra eo am-panaovana ny asa ratsiny. Zany hoe na asa ratsy azy sy tanjona ratsy ny eo am-pony fahavalo, dia Andriamanitra misaina izay aso amin'ny fampiasana ny asa ratsy ny fahavalo, anosenanao ho any amin'ny destin na ny anjara voatendry tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tsy natao hiasa saina ny faharatsin'ny olona, fa natao hisaina ny fahatsaran'Andriamanitra. Satria ny fiainanao tsy eo am-pelantanan'ny fahavalo, fa eo am-pelantanan'ilay mibaiko sy manam-pahefana, ampiasa na ny fahavalo azy anosika anao ho any amin'ny voninahitra sy dingan'ny fahatsarana, dia tsy izany, 'a, fa Jesosy Kristy avy any Nazareta.
andao ny atsikaisainy e, andao ny atsikaisainy e, sainy fa lay mpanapaka sy mpifeny Israely. Io ny nanapaka ny Israely nandritry ny 400 taona, Farao sy ny firongony ary miaramilany. Nanjary voafesy ny tapahan'Andriamanitra anao ny asany mba hisy anehoana ny voninahitry'Andriamanitra. Ka ny tsara aza mitoky amin'ny kalesy sy ny soavaly, na ny arena sy ny fahafahanao manao zavatra, fa mitoky amin'ny fanananao antoka fa miaraka sy momba anao Andriamanitra. Halleluja! Hitanareo, rehefa manomboka voagedra ny sain'ny olona dia mametraka ny fisian'Andriamanitra sy ny fanampian'Andriamanitra azy ho ambany noho ny fahafahany manao zavatra. Noho ny fahafahany manao zavatra, io mampanota anao. Te isaina ianao ny alehibean'ny zavatra hainao atao, ho ambony lavitra noho ny zavatra hain'Andriamanitra atao, fa ny finoanao tsy tena tafapetaka amin'Andriamanitra 100 isan-jato. Kristianina havana eo akatoko ny fotoam-pampakarantsika. Tsy fantatra nao rehefa avy eo ny trompetra, na raha hariva na raha alina, na raha bitso maraina. Mila miomantsika manaiky anaisotra an'ireo izay mitambesatra rehetra sy ho tamora mahazo rehetra. Ny ota ivelany itsaran'ny olonanao mbola azoko lazaina hoe maivana sy azo elana sy esorina ihany, mihoatra no le ota lala ao anatinao izay atao hoe avinavim-po. Ny avinavim-po no mamatotra ny olona tsy afaky niovana iaisitra eo amin'izay toerana tsy tian'Andriamanitra hitana azy. Amin'ny fomba ahoana ary no afatsika misitraka ny fahafenon'ny fitahiny nefa tsika tsy mety ny toetra eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra hitana antsika. Mingavy ianao azay mavanina zao teny zao, tsy tiako tsika ho tonga ho isan'ny olona miaina ao anatina fahamafisam-po. Dia sanatria ve zany? Dia sanatria ve zany? Nin'Andriamanitra mafisina ny fonao mba anefenany eo akaikinao na ny manodidina anao. Olona isitraka amin'ny voninahitry'Andriamanitra sy mba halalanao eo ampitazanana ny fiainana izay efa mandroso hoe tena misy Andriamanitra fa zany taraiky. Androany maraina ty afatra tianytiany Jesosy ho tonga ao anatin'ny fonao. Tiany ianao matoa mbola tonga eo amin'ny fiainanao zany afatra zany. Manana fo Andriamanitra te hirécupérer ny zanany foana amin'ny fotoana rehetra. Inoako fa tsy Egiptianina ianao fa zanak'Israely mety miaina ao anaty sedra nefa mijoro ao anaty fahatokiana, miazona hatramin'ny farany. Tsy sitrapon'Andriamanitra sy izay ilain'Andriamanitra ny amin'ny fisianao eto amin'ity tany fandalovany ity. Amina mafisin'Andriamanitra ny fony Farao satria raha ny fahagagana hitany dia tsy tokony handroso sy hanientsika ny zanak'Israely intsony Farao. Raha ny marina loza folo fotsiny sy nahafatesany lama toratra tany Egipta dia efa tokony ampy hatonga ny Farao tsy handeha intsony. Fa navelany sy nataony tsinitsinina avokoa izay zavatra hitany masony rehetra no adonoiny daholo ny fisehoan'Andriamanitra tany Egipta ka natonga ny zanak'Israely ho tafavoaka. Fosy Andriamanitra mba hisehony fahakalazana amin'ny fomba manetriketika sy anehoana ny voninahitra dia zao ho amafisina ny fony. Dika efa misy mitsangako fahavalonao na mivantana na akolaka fa ireo olon'ireo tsy tompony tenany fa ampahorian'ny aretina atao hoe fahamafisam-po izy. Dia zao ao anatin'io mila fantatrao fa misy pozina ao anatin'ny fon'ireo olon'ireo atao hoe fahamafisam-po. Tsy mijanona zany ireo ary tsy ovo zany tsony ireo, fenao amboary tsara ny ao anatinao ho voatahiry ny fahadiovam-ponao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra.
Miferahana amin'Andriamanitra tsy fanenjena fa hatsarana eny ivelany mba tonga anao ho tiafin'ny olona, fa zava-miafina ao anaty anion'Andriamanitra ny heriny fa miaraka aminao izy. Saranga tsy marety eka ao an'Andriamanitra, tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ny fahatsoana lehibe indrindra ataon'ireo dia ny fanenjeny ianao sy ny fanoherany ianao. Ary ny tiako fantatrao dia izao, ianao io tian'Andriamanitra avoaka amin'ity taon-jôbily ity. Raha mahita ianao zany karazan'olona ampiasain'ny devoly manenjika anao, manaratsy, mankahala, kanefa ianao hitanao, ianao kosa aloha mahalala ao anatinao, fa tsy naninina azy, tia azy sy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara, malahelo sonena azy, mivavaka ho azy, dia teteny aminao fa tsy mampanino zany. Mety efa tonga eo amin'ilay dingana anankiray ianao, miaina sy miatika fa mafisampon'olona tsy mety miova mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao fa miaraka aminao izy. Avelo amin'izay izay zavatra rehetra mety tsapanao fa mbola mangeja ny fonao ka mamatotra ny fanomponao tsy teny ivelatra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mba tianareo fantatra ve fa tsy mendrika ho an'ny Nabala ny atsara-parahan'ny Abigaela, fa Andriamanitra tia hampiasa any Abigaela eo amin'ny antom-pisiny ilan'Andriamanitra azy, fa voasakany Nabala ny anjara voatendriny. Tonga Davidy azy fanafona, fa rehefa tonga Davidy nanary ny Abigaela indray mandeha nefa saika hamono any Nabala, dia nanaiky izy satria tolosaina avy amin'ny Jehovah. Nireny Davidy atao amin'ny Abigaela, misy fahendreny ty vehivavy ty. Toy izy Andriamanitra, ravako ny tokantranony Nabala fa omeko any Davida Abigaela, satria ny ambony amiko ny anjara voatendry ny Abigaela tanteraka amin'ny antom-pisiny. Tiako fantatrao fa ambony lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fanompona sy ny ministera, satria mbola tsy teraka akory ianao nefa nataon'Andriamanitra ny ona taminy nametrahany zavatra ao anatinao. Fonona mbola tsy nitorotorona tany an-kibro Jeremia nefa fantatro ary notendreko mpaminany ministera aloha vao fiainana. Tsy ataon'Andriamanitra iainy atao taninao raha tsy misy zavatra napetrany ao anatinao mialohan'ny fotoana natao kiboneny ianao. Zany no mahatonga amin'ny fanompona tokony loloavina eo ambony tokantrano, satria ny fanompona no hitahiry an'ilay fiaina tokantrano ho sambatra. Raha tsy misy Andriamanitra eo ambony io fiaina tokantrano io dia tsy handeha lavitra io fiaina tokantrano io, satria tsy misy antoka hitahirizana n'io tokantrano io raha tsy halalan'i Jehovah. Ozy izy tamin'ny Hosea, fofoky vadiko mandrakizay ianao, ozy izy maintsy an'ilay vehivavy janga izay napakariny, ary ampahalalako hoe iza moa Jehovah. Mafantatrareo fa i Adama ny volavolaina tao amin'ny vovoka aloha vao retina tao amin'ny Edena. Andriamanitra tsy mametraka andraikitra sy asa amin'ny olona tsy voavolavola. Fa raha vao nialy Adama, i Adama tiny. Fa vao niala tamin'ny Adama, nyroanjo tao Edena. Satria tsy mendrika ho an'ny olona tsy voavolavola sy mijoro amin'ny sitrapon'ny fahasarany sy fitahiany rehetra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Io zavatra io prinsipan'Andriamanitra tamin'ny fiandohany io ary mandra-piveriny. Noho izany aza miadaladala iaina ao anaty programa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony nefa maniry ny aina ny fitahian'Andriamanitra. Inona ary ty? Halleluja! Amin'ny Exode 20:14 dia milaza amin'ny Baiboly fa rehefa ratsy fanahy ny olona ka tsy mety miova fo dia ampiasain'Andriamanitra ny amafisam-pony anosika ny hafa tsara fanahy, androso sy alala ny voninahitr'Andriamanitra bebe kokoa. Ilay no fahamafisam-po io fa azakivy ianao amin'ilay olona mbola miaina ao anatin'izany. Rehefa tsy miova mihitsy izy ilainao io, aza solaina akory. Nenantsika malaina no atosika Andriamanitra eo amin'ny dingana sehatra tsaratsara kokoa.
fa loza ho an'izay mahalala fa misy zavatra tsy mety ao anatiny nefa tsy mety miova izy fa maninony io fanahy io manarotsarony manipulenao jusqu'à quand mandrapatongo viny io mavelanao ao anatinao. Fotoana zao anapitseran'Andriamanitra mivay ela rehetra mba hositraniny satria iverina sy anovanao mipapakatra hitovy endrika aminy. Le izy tsy fihetsiketsena ty ivelona. Za zao mety hoe mahafinaritra be anareo mitoroteniko, mahafinaritra be nitorotenin'ny pasteur Rodolphe fa miaina ny zavatra toriko tsy mora na ny mpitory na ny miaino dia samy takian'Andriamanitra iaina zay fahamarinana lazainy fa ozy izy Andriamanitra, ozy izy Andriamanitra enoy inona ny teneniny ho amafisiko ny fony Farao mba ho ankalazaina na mafisina ny fony Jodasy mba ho ankalazainy Jesosy ho kavanany iray. Zany hoe participation an'ireny olona mafy reny ilaina anosika ianao ny amin'ny tegna voninahitra. Fa raha manao fanaony ianao dia tsy isy eo ilay antom-pisiny ilan'Andriamanitra anao satria ao anaty saka anankiray ihany nareo kay. Ka androany maraina na ianao iova na ianao tsy iova mihitsy, na ianao iova na ianao tsy iova mihitsy, ianao mahalala fa misy teny zay rehefa tonga dia mandona anao dia tsy mahazo aina ianao fananten'Andriamanitra. Nefa raha mbola ataonao le izy satria le tsy mampahazo aina anao tsy te hiala le izy. Iny le malaise iny ilaina amantarana fa mbola olona manam-panahy ianao azo domina. Ayaya, saranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Fitatanao ny tokantrano any Safira tsy voatahiry satria tsy ministera aloha ny teo ambon'le izy fa motivation hafa ny nampiasa le tokantrano. Mitovy saina le mpivady. Inona ny fanany manipule ny tokantrano halatra. Tonga teo anatrehan'ny Petera nandangy dia tsy fatany fa nandangy tamin'Andriamanitra izy matsirava le tokantrano satria nisy fanahy nampiasa ny tokantrano. Fa ny tokantrano Filipe Evangelista zanany vavy efatra Virginie sady mpaminany satria sarotiny izy amin'ny fitondrana ny tokantranony ministera aloha ny teo ambon'le izy nandamina sy nandrindra n'le tokantrano dia sady mpitory filazaon-tsara ny olona mamiratra tamin'ny fahasoavana no mampite hiaino lava sy mampite hiaino amin'le tokantrano satria vao miditra ao ny olona dia mahatsapa fiadanana. Ny tokantrano ny misy fanahy fa raha mandany miditra amin'ny tokantranon'olona kizitina fa tena ampiaingona faran'izay tsara le izy fa ianao misy atmosfera tsy mety zany ao amin'le trano satria kizitim-belona daoly izy ray tranao izy menakafy zafady. Fa ny olona tsara fanahy, ny olona tsara fanahy fa miditra ao tranony ianao dia enonao mihitsy ny mampite andeha. Rehefa ny tokantrano anankiray tsy dia tian'ny olona vangina loatra, misy tsy milaminao. Fa rehefa ny tokantrano anankiray ny olona tsy andrin'ny olona mihitsy sy atongavanao, ianao indray no miteny hoako izay fa tsisy hitokanana. Tsara fanahy ny olona ao. Ka ny fiainana dia misy ifandraisany amin'ny toe-panahy na tiana na tsy tiana. Tsika tsy afaka hiaina tsara ivelany zany. Verenetsika sanatria ny zavatra niretantsika hatramin'izay, ny fomba niainantsika tao anaty fanompona hatramin'izay, ny sanatria io zavatra kely tokony hoe ilana sy any dia hoe no zany malaina ny ala amin'ilay dia modimody izay le afetsen'ny devoly, modimody ataon'ny devoly hoe ny famindrapon'Andriamanitra mahita hiaina kely ato anatin'ny ty alatry ty ihany riana ny asa dia ozy koa Safira hoe tairi-data fa mety ny ankonanao ray manontolo nefa hijinja ny vokatra le izy rehefa avy eo. Tsika ny metraka soan'ny taranaka modely ny atongavantsika eto. Tiava fahamarinana. Jehovah-Andriamanitra ny tena tianao ny fahamarinana fa alanao ny eloka. Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Efa nametraka diloilo-pifaliana ho anao izy.
mihoatra noho ny rahalahinao rehetra. Misy ny fioarana, tsy diloilo mpanosora-panasitranana akory, tsy diloilo na délivrance, fa diloilo mpifaliana. Renao mihitsy hoe faly eo amin'i Jesosy ianao, ravoravo ao aminy fananao. Dia inona ny lazainy tenin'Andriamanitra? Zaho izy tsy manana fifaliana mihoatra noho izao. Teny-andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako, fiainam-pahamarinana mampifaly. Androany maraina za mahita fa ty toriteny ty idelivre olona be dia be amin'ny anaran'i Jesosy. Delivre olona be dia be amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ato anaty baiboly tsy misy fanoharana fa tsy olona anankiroa ihany, ny Egiptiana sy ny zanak'Israely. Dia mahafantatrareo, io no midika fa rehefa ratsy fanahy ny olona ka tsy mety miova fo. Rehefa hitan'Andriamanitra fa hoe zay mihitsy zany, fa tsy ovatsony izy, dia lasa ampiasainy ao anatin'ilay amafisany fony hanosika ny afa-tsara fanahy, androso sy halala ny voninahitr'Andriamanitra. Saino fa farosiny miaramilany dia lasa fitaovana nankalazana an'Andriamanitra. Dia eritrereto fahamarinany ity, niseho teo amin'ny Israely ny voninahitr'Andriamanitra ary fampitandremana ho an'ny Egipta ny fisehoan'Andriamanitra. Dia mahatsiaro any boky ny Apokalipsy 2:20 ny andininy voalohany. Apokalipsy 2:20 ny andininy voalohany, zao ny voasoratra ao. Aleluia. Ary izy naneho ony ranonaina mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Andininy 2:20 azafady, ny andininy 2:20, zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany. Fa manina Andriamanitra miteny izany? Efa tsy marina lelo dia ozy izy aoka mbola anao ny tsy marina ihany. Satria mahafantatra ny marina izy fa mini tsy miaina n'ilay fahamarinana. Dia ozy Andriamanitra andro farany zao Apokalipsy miteny amintsika toy izy mbola tsy ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, zany hoe tsy ho afaka ao anaty falitona mihitsy izy. Ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Misy olona zany mandroso makany amin'ny fahataterahana, misy olona miainga avy eo amin'ny faratsiana, fitahany fony akany amin'ny faratsiana kokoa. Ampiasainy devoly ianao higa fotsiny, ratsy saina, ary amin'izy tsy fantatrao fa Andriamanitra ny anovanao ilay fa tsy olona. Satria ohatran'izay koa zay ataonao eo amin'ny nareo na miteny na miasa dia ataovy tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona. Ka na fanimpony io na fahatsarana na mifaneraserana amin'ny manodidina, ilaina tanteraka sy mifanandrivo tsara amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra, satria ho an'ny tompo daholo ny zavatra rehetra. Dia andana any amin'ny saina hoe 4 taona ianao miaritra ao anatina fanimpona sy ministera ohatra, nefa ny finoa tsy miova mihitsiny. Supermetre ianao indraindray mijoro fa ilain'Andriamanitra. Tena mitsotra amin'ny anaran'i Jesosy, na indray mandeha aza tato amin'ity iraky ity, atsangako ny tanako, mbola tsy niteny hoe ilain'i Jesosy na indray mandeha aza. Za foana mila azy. Tsy mbola lisy na indray mandeha aza. Tamin'Andriamanitra ny antso ny Mosesy ny manana zavatra telo izy. Voalohany, nanomehiraka ny Moizy izy. Faharoa, naneho izy sy nanambara ny anarany tamin'i Moizy. Fahatelo, rehefa tsy nanaiky Moizy afa niteny hoe za tsy ho any amin'ny Farao fa fantatrao fa za tsy mahay miteny. Dia izy Andriamanitra iny naneny tananao tena. Zany hoe mba hanamaivanana ny fahefan'ny Farao sy ny fanjakany, dia tena ny natsangan'Andriamanitra ho tonga mahagaga. Rehefa tsy nanaiky Mosesy dia le tena nampiasay. Zany hoe izay hitany teo Andriamanitra zany mahita hoe firy ny tonga eo dia tena sy Mosesy rery. Toy Andriamanitra rehefa tsy manaiky ianao dia ina neny tananao tena. Dia eritreretony izy tsy nataony Mosesy nataon'le tena. Raha tokony io zany vava Mosesy ny tian'Andriamanitra ho ampiasaina, fa rehefa laviny tsy hiteny dia le tena ny nampitenen'Andriamanitra. Dimensiona fampitenenana mona hafa koa zany a. Tsy ny vava Mosesy no nosokafany fa ny tena ny nampiteneniny.
ka Andriamanitra goavana, Andriamanitra lehibe. Rehefa miteny Andriamanitra zavatra anankiray, tena zavatra lazain'Andriamanitra tsy maintsy hoe vaina ary tsy maintsy ho tanterahana. Zany anga tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Mila fantatsika fa rehefa niteny no hikarakara olana anankiray, na aretina na fatorana, tsy zavatra tsy mety rehetra ny fiainantsika, dia Andriamanitra tsy ela amin'ny zavatra teneniny zany, fa zavatra lazainy dia efainy. Salamo 7:120 hosizy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nitaraina tamin'ireo ny zanak'Israely dia hosizy ny tenin'Andriamanitra. No mitsy movaka itsika. Salamo 7:1. Halleluja. 7:120. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raha ory izy ka novonjeny tamin'ny fahatereny. 20. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nafaka azy amin'ny longo izay nianjerany. Ino ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Rehefa mitaraina tamin'i Jehovah tamin'ny fahorin'ny Israely dia tsy nandefa mpaminany Andriamanitra na bisopa na apôstôly na evanjelista, fa nandefa ny teniny izy ary ny teniny nahasitrana. Diky c'est porte-parole tsy olana fa juste ve le zavatra lazaina fa zay no marinina. Teninao lefa fa tsy olona. Izany tsy misy olona tokony salovana ny fahamarinana ny teny. Ka sa ilaza fa rehefa namarinina le teny dia izy no nampiasaina. Manana no fanetretena ny ilazako an'izany. Satria marina. Mandefa olona naniraka olona Andriamanitra fa mandefa teny ao amin'ny olona Andriamanitra. Teny nalefany, mandefa ny teniny izy. Zay voasoratra eo. Fa tsy ny teny izy nandefa ny Rodolphe izy. Teny nalefa, ary ny teny rehefa tonga ra-potoana ka raisina dia mikarakara na mamboatra zay zavatra rehetra hiantefan'le teny, le fahamarinana zay lazain'Andriamanitra miatrika an'izay olana hoentinao anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe tonga ra-potoana ny teny, manafaka ra-potoana ny teny, sady manasitrana ny teny, manangana ny teny. Amen. Jona toko voalohany 1:1-4. Baiboly miteny an'izao teny izao rehefa nandefa ny teniny izy. Ary eto mila fantatsika tsara ny fahamarinana zay lazay ny tenin'Andriamanitra amintsika. Inoko Andriamanitra androany fa mango ny fotsika tsirairay avy. Ataovy amen. Satria tadio tsara voalohany ny olona rehefa ratsy fanahy ka tsy mety miova dia ampiasain'Andriamanitra ny mahafonifony anosika ny hafa tsara fanahy, androso sy alalan'Andriamanitra bebe kokoa ary ahita ny voninahiny. Zay ny resume an'ilay voalohany. Fa Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny dia izay zavatra lazain'Andriamanitra koa dia fahamarinana natao hiantra ra-potoana mifanaraka amin'izay zavatra nilazany azy ny fomba isehon'ilay vokatra. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Io teny io dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary izy nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra na dia iray azy. Izy nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy nanaovana n'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Na hoe niatsy izao tontolo izao tsy nahalala azy 9 tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Hitanareo? Fa zao mitombo no an'izay mandray eo fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery na hoe fahefana na anarana ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Taratsika isainy lay teny namorona n'izao rehetra zao ny tonga teo amin'ny olona fa nilaviny olona le teny. Mahatonga ny teny tsy miasa satria lavinao. Problema zany raha tsy manatsafidy ianao miasa le teny, fa rehefa ao safidy afaka manday ianao dia tsy miditra le teny. Ka ny herin'ny teny miasa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia misy idirany amin'ny fanekenao andray sy asan'izany ao anatinao. Ohatra, nandray antsony ianao fa ho avy ho tokantranonao président, filoham-pirenena. Dia izy hoe hitondra zavatra ao anao sy hitondra fanampiana ao anao. Raisiko ohatra le izy. Dia zao
tsy misy idirany amin'ny fandavanao ny fahatongavany ny tsy fisian'izay zavatra hoentiny ho anao. Rehefa tsy raisinao président dia tsy hoe izay no midika fa tsy filoha izy. Tonga izy dia lasa fa tsy manovany maha izy azy na ny fandraisanao azy na ny fandavanao azy. Ao aminy rehetra maha-président azy. Rehefa lavinao izy dia anao no mandany zavatra rehetra hoentiny fotsiny, dia tsy misitraka n'izay zavatra efa vonona sy nomany no anao teny am-pelantanany raha nilaza izy fa ho an-tranonao. Raha lavinao le teny dia tsy mifanena fotsiny ianao sy le fahatsarana tian'Andriamanitra lazaina androany maraina. Fa ny fahamarinana tsy mampiovan'Andriamanitra zany amin'ny fahaiza-manao sy ny fahatsarany. Raha zay ianao androany maraina sokafa naingany io fo io, satria rehefa ekenao le izy ka mibebaka ianao teny amin'Andriamanitra, hoay tena hitako fa tia mihitsy Andriamanitra le sakatsakana hatramin'izay. Ianao izao tonga dia domen'Andriamanitra sary ianao le ohatran'izao eny, taminao le nanao ohatran'izao eny, taminao le ohatran'ity le attitude anao rehefa mipiry io ihany no mahatonga anao tsy mety mihitsy. Fa zany efa te-apety ny fiainanao, zany mahatonga Jesosy miteny zany te ambombanao taka fambomba ny renina koa zany ny fiainao tsy mety. Matetika tsika ataony devoly varim-bariana amin'ny zavatra tsisy dikany, satria hitany devoly. Fa raha ohatra ka misokatra eo ny fonao, zavatra goavana be ny miandry anao ery ariny ery. Mengavy ianao miova ianao androany. Ohatra mitady tsy ho vitako le izy pastera. Hitanao mahatonga anao mora mandray teny, tonga dia mandray fanapakevitra avy amin'ny teny manafotoana avy amin'ny olona koa. Zay le mora ho azy olona, mora tafotoana, sy loza ho amin'ny manafotoana. Tovy ihany reo. Mahatonga anao mora tafotoana, maloto fo. Manana fanahy koa zany ao anatinao ao, mora mandray tafotonana kokoa no mitahiry fieritreretana madio. Fa ny olony finoana mitahiry fieritreretana madio na misy vaovao reny momba azy aza ka tsy voatery afinaritra ny sofiny. Ty resaky ty tsisy resaka ara-nofo mihitsy manam-piveriny Jesosy. Aleo no apetrako le izy. Zay mbola te hipetraka amin'io vatana mamitaka io, nefa andahoanao raha pitsy dia mipetraho aloha. Fa tsika tsy ho tsontsika. Ary efa verina mantsy Jesosy tsika tsy ao fa hovaina koa io. Io ihany ne mampahory anao satria teo nalavonao. Io nofo ny enterehako no momba fahoana ny atao an'izany. Dia anao nefa tsy mahafantatra hoe hitanareo za zao raha mahiny feo za zao zany feo anankiray ho ana olona anankiray tena manafotoana be anala izy. Dia fantatra izy hoe raha feo fanaratsiana aloha izy na feo mahakalana tonga dia eninao avy amin'ny devoly zany. Satria eninao any anatiny hoe tsy mampilamina ny ao anatin'ny fonao. Dia rehefa zay ny zavatra mitranga, za zao lasa manam-pahendrena mihitsiny. Nanana fahendrena vaovao zay no meny Jesosy. Maka discernement tsara mihitsy amin'ny vaovao rehetra satria eritreretinareo fa ao anatin'ny fotoana anankiray tamin'ny voalohany tratra foana. Fa taty aoriana ako tsy tratra intsony. Satria ao anatin'ny ray andro misy fotoana tamin'ny voalohany mety hoe roso telo ny olona mitaraina aminao fa misy zavatra tsy mety ony ohatran'izao nataony anina nataony asa satria dia petraka tsara aloha ianao. Dia enino mihitsy Jesosy miteny hoe ara-nofo be zany. Ara-nofo be. Hitanao ao amin'ny fahamarinana, raha ao amin'ny fahamarinana daholo tsika rehetrarehetra dia misy filaminana, misy fiadanana, misy fitsarana. Fataovy misy intereny ao nataontsika hoe akoho ray ary. Fa misavorotaka ny akoho, fanana akoho daholo mampiasa an'ireny olon'ireny. Poulet de chair ireny na tianareo fantatra. Atsepy ny akoho mivangoko dia sa maka ny antsarany. Fanjakan'Andriamanitra ndraisantsika. Mengavy ianao. Avelao azo ainy Jesosy. Rehefa mahazo ainy Jesosy, hafa mihitsy ny atmosfera zany hoe miaraka amin'ny Jesosy zany anao mahazo ainy. Andeha tory filazantsara ianao tena eninao mihitsy hoe maivamaivana ny anatinao. Fantatra hoe eto Andriamanitra. Renao mihitsy hoe izavatra eto androany satria nahoana miaraka amiko le velona mandrakizay. Noho izany tsisy tamana zay fanatsy izy rehetra eo amin'ny fanatrena fa eo amin'ny fanatren'Andriamanitra fahavokisam-pifaliana eo. Haleluya! Ary eo an-tanany ankavanana ny fahafinaretana mandrakizay. Andao anompo an'Andriamanitra! Haleluya!
rehefa lavinao le fahatsarana dia ianao no mandany zavatra rehetra hoentiny. Rehefa lavinao ny teny ka tsy raisinao dia ianao no diso zavatra avy amin'Andriamanitra amin'izay zavatra tia nomenanao. Foziny andiny amin'ny Jona 2:12. Ny teny dia mahavita manome anao fahefana na hery. Zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga. Ny teny dia mahavita manova anao amin'ny lafiny rehetra. Ozy izy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Midika fa tsy mitovy aminao teo aloha ny famelanao ny teny hiditra tao amin'ny fandraisanao azy, hitransforme ny teny anao na novan'ny teny anao ho tonga amin'ilay endrika vaovao tiany anehonanao. Zay le passage-ny fiovana. Ny hoe ho tonga midika fa tsy anao teo aloha intsony. Ka ny teny dia manova anao tsy ho tahaka ny teo aloha intsony. Ny teny dia mamotsitra eo amintsika ny hery sy fahefana manova antsika tsy ho tahaka ny teo aloha intsony. Ka tsy mety ary tsy possible ny hoe miaino sy mandray tenin'Andriamanitra marina ianao dia iziriziry ho toy ny teo aloha ihany ny fiainanao, fa matoa tsy niovy ianao nisy teny tsy niraisinao zany. Ny antony, ilay teny raha tena niraisinao dia tsy maintsy miovy ianao, fa matoa tsy miovy ianao dia tsy nandray ny dikan'izany. Tsy misy ny akoatran'izay aza misexcuse amin'ny zavatra fa maninona ary ny ohatro. Non, fa matoa tsy niova, tsy niraisina ilay teny. Alleluia. Rehefa raisina ny teny dia miasa mifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra. Manaisitra anao izy eo amin'ny dingana misy anao teo aloha dia mitondra anao any amin'ny dingana vaovao tiany hanovananao. Satria izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga any amin'izay tian'Andriamanitra anehonanao. Mifanaraka amin'ilay fanambarana voarainao, le fahazavana hoentin'ny teny ao anatinao, manova amin'ny fomba fijerinao hifanaraka amin'izay zavatra nolazain'Andriamanitra taminao. Raha miteny Andriamanitra fanambarana momba ny fanasitranana, niraisinao ilay izy dia miseho ilay fanasitranana. Zany hoe ny etahan'ny aretina ny esoriny taonao mbola tao amin'ny aretina nositranina dia novaina ianao ho tonga olona mifanaraka amin'ilay teny mpanasitranana voarainao. Ohatrany koa ny famonjena, misy fiovampo ao anatinao, niraisinao avy amin'Andriamanitra dia rehefa voarainao izay fiovampo avy amin'ny teny izay dia nanovanao ho tahaka azy, zany hoe aka ny endrika Andriamanitra. Fanafana ilay izy. Ohatran'ny fanafana sy ny fiovampo. Miova ny toeranao sy ny fijerinao sy ny fisainanao no momba anao ray manontolo mifanaraka amin'ny fahamarinana ilay teny voarainao. Zay ilay mahatonga anao misy fanao miova amin'izay, tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony. Misy fanao miova, misy zavatra tsy mahazatra anao teo aloha fa tsy mahazatra anao intsony. Misy zavatra niainanao teo aloha fa tsy tianao intsony. Ny antony, niditra ilay teny dia niraisinao dia nanovanao. Dingana ra-panahy koa mazava ho azy, miova amin'izay. Ka ny teny dia mahavita mitondra anao midinga mpanovana, ahatonga anao arak'izay nolazain'Andriamanitra. Ataovy amen na moa. Fa ahoana zany pastera, inona zany tena tanjon'ilay teny? Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay meny ny anarany. Ny teny dia maiky ny anovanao ho zanak'Andriamanitra aloha. Zay ny mission dia ny ambiny rehetra rehefa avy eo. Atao Baiboly tsy misy teny tsy misy teny tonga dia ho any amin'ny fanafahananao zany amin'izay zavatra ilainao. Fa anaty Baiboly misy teny vonona ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia anao ny zavatra rehetra. Nao ny antsika isaina amin'izay. Teto anisan'ny nanontaniako an' Jesosy, ny zavatra nanontaniako an' Jesosy voalohany dia tamin'io Exode 14 io dia hoe Andriamanitra fa inona moa zany natonga anao nanamafy ny fony Farao fa nga ianao zany participer ao anatina famporisihana ny olona anao ratsy. Zay ilay fanontaniana petrako. Tsy ahozy izy, tsy. Fa nisafidy ny olona ao anatiny manamafy ny fony dia ampiasaiko ilay fahamafisam-pon'ny olona anosehana an'izay olona hizotra any amin'ny fahatsarana mba tonga azo any amin'ny destin.
zay no mahatonga ny fanenjehana ao anaty fitahina mareteka ao an'Andriamanitra. Fa tsy misy olona ozy Jesosy mafoy vaty trano zanaka ray aman-dreny ankonana ny amin'izao fiainana izao tsy andray avy zato eny mba amin'ny fanenjehana koa izy nampidiriny ao anatin'ny pakejy ny fitahina ny fanenjehana. Zay no anaovako conseil anao mamety olo-tsaina raha mbola mety ianao aza manenjika an'izanizy zany raha ho any an-danitra, aza miditra ho isan'ny olona ratsy fanahy alina an'izanizy zany. Mandram-pahoviana ny aretan'Andriamanitra amintsika ao anatin'izany fanahy zany dia fonao tsy mety matsiaro mihitsy ianao hoe efa parfait. Dia raha vao kitikitihana ilay fanahy dia zay mahatonga ny olona raha tokony dia volony roasina dia miala dia ilay olona mihitsy ny lasa. Tsy normal zany raha fahamarinana ny ainanao dia misy katsaka anaty lapoaly zany zay tsy mahatanty mipitika io tsy possible. Fa raha ohatra ka tena sitrapon'Andriamanitra daholo ny olona dia manao vazivazy kely manao vazivazy kely rasta daholo tsisy miala. Dao rangahy ity tanana mafy an'Andriamanitra asiorakoraka mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Satria ny zanak'Andriamanitra mazaka fahamarinana, zanak'Andriamanitra tia fihavanana, zanak'Andriamanitra mora lahatra, zanak'Andriamanitra be fandeverana, zanak'Andriamanitra mandefitra sady manety tena malahelo fanavery fa tsy mikondane mahatonga ny esprit de condamnation ao anatin'ny olona anankiray. Dia satria na le olona aza tsy afaka ka fomba hoana na fahany hafa tsy misy azony atao ankoatra ny condamné. Signe ny condamnation fanamelohana fa olona tsy afaka ianao zany mahatonga an' Jesosy zay manantona azy libre daholo afaka satria nahoana tsy manana ny esprit de condamnation ao anatiny izy, tsisy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria ny fitiavan'Andriamanitra tonga hitady zay monjo ny very izy, zay natonga tsy voasakana ao ohatran'ny Lazarosy. Tsy voasakana ohatran'ny Zakaios izy, tsy ny mason'ny olona fa ny fony anovanao. Tsy miankina fitsarany ivelany le izy, miankina fandraisan-dahatra ao anaty le izy. Amin'ny fomba hoana nitoritsika filazantsara hoe vereninareo any fianaratsoa amin'i Jesosy na vereny mahazaka ao an' Jesosy, nefa tsika atao tranony azy mbola ohatra mpiara-mivavaka, mpiara-manompo, tsika menakavy ato, tsy mbola hoe fokon'olona kely sy fiarahamonina kely ato, tsy mahay mifamela mifankaty hamotsy veriny eo amin'ny fahamarinana tsara fa dia inona loatra. Tsy anao masina akakinao miovitsika hoe tena ataovy ampinoana moa reto tena ataovy ampinoana fanotelo tsara sady mifampijery tsara. Tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Tiako fantatra aloha fa ato anaty Baiboly tsy misy tany aloha ny atao hoe zanak'Andriamanitra, tsisy tany aloha. Raha tsy tonga nofo ny teny atao hoe Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana, naka ny fahotan'ny olona, nalevina, tondra ny fahatsotsika, tsangana tamaty ho fandresentsika ary afaka nandray azy tsika. Halleluja. Amin'ny alalan'ny teniny sy ny finoantsika ny anarany dia tsy tanteraka teto an-tany ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Noho izany ny anarana hoe zanak'Andriamanitra dia anarana taty aoriana fa tsy anarana tany amin'ny Genesisy. Adama tsy zanak'Andriamanitra, nanomboka hatrany amin'ny Adama ka hatramin'ireo olon'ny testamenta taloha rehetra. Moïse tsy zanak'Andriamanitra, Eli tsy zanak'Andriamanitra, i Abrahama tsy zanak'Andriamanitra, Joshua tsy zanak'Andriamanitra, Isaka tsy zanak'Andriamanitra, Davida na olona araka fon'Andriamanitra tsy zanak'Andriamanitra ny fiantsoana azy. Fa rehefa tonga nofo ny teny hamonjy ny olona dia nanana tanjon'Andriamanitra fa tsy mitovy amin'ireo tany aloha velively ianao. Tsy ny ho tanjony io fa ny hatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra. Noho izany ny anarana hoe zanak'Andriamanitra dia tsy anarany saloran'izay rehetra voatery tao anaty finoana fa nampiasain'Andriamanitra, fa style de vie sy fiainana nampitain'Andriamanitra ao anaty amin'ny alalan'ny Saint-Esprit na ny fanatsika ny fanamasina atao amin'i Jesosy, amin'ny finoantsika an'i Jesosy.
nanovanatsika anana n'ilay endrika hitovy aminy satria manana ny fanahany ao anatsika. Zay no mahatonga atsika tsy afaka hihoatra an' Jesosy, tsy afaka hisalotra ny toeran' Jesosy. Na ngeza be tahaka n'inona aza mifampiasan'Andriamanitra anao, Jesosy aloha fa raha tsy Jesosy ianao tsy nahita ny ray, raha tsy Jesosy ianao tsy manana ny fanahany. Ary tiako ho fantatsika fa Adama noforonony ho endrika sy tarehiny fa tsy zanany. Isika taty aoriana nandray famonjena avy amin'ilay teny tonga nofo no atao hoe zanak'Andriamanitra rehefa nandray ny teny tamin'ny finoana ny anaran'i Jesosy sy finoanan'i Jesosy. Io endriky ny zanak'Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo io no modely averin'ny teny fa tsy le tao amin'ny Adama very tany aloha tsy akory, satria Jesosy no lay endrik'Andriamanitra tena izy tsy misy kilema fa Adama fotokopia very. Misy olona eto androany. Hitanao tsika rehefa mitory dia misy fotoana manao école biblique, manao zavatra trehitra dia miteny tany amin'ny école biblique tany, Andriamanitra dia vonina ameriny eo amintsika azy. Nazara mbola ohatr'izany, ny tarehiny Adama tany aloha mbola izy mbola tsy lavo. Izy nefa nandrehan'izany fa nitory an'izany ateto. Zay maheno dia maheno tsara. Maro be nazo satria zay le voaray tany amin'ny école biblique fa ozy Jesosy tamiko ty le teny. Ozy izy hoe diso zany. Diso izy zany zavatra zany. Tsy zany no fahamarinana. Taitrako. Fa ahoana Jesosy? Mba fantatrao izy tamin'ny Adama ny foronona teo ny vovoka, Andriamanitra nanao an'i Adama ho tahaka ny endriny, fotokopia. Fa rehefa nanota ny olona dia zao ny zavatra mitranga. Andriamanitra naka ny endriky ny olona mba ahafahan'Andriamanitra maneho eo amin'ny olona ny tena endriny. Daso mihaino tsara tsika. Atsangany ny tananao raha mandeha ianao tena hoe mihaino tsara. Hitanareo raiso aloha ny boky ny Hebreo vetivety. Hebreo toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy. Miresaka grand izy koa Jesosy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka amin'ny fahotana izy dia mipetraka teo amin'ny tanakavanany lehibe any amin'ny afo, ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovan'ny anarana tsara noho ireny. Fa anjelizany mba lazany hoe zanako ianao, izany no niteraka anao androany, ary koa izao ho rainy ary izy ho zanako. Dia fantatrareo, io no mahasamihafa an' Jesosy. Tena nazava amintsika ny zavatra misy marina satria misy zavatra ty zany ady hevitra be ao anatin'ny olona zay tsy mahafantatra ny atao hoe lalam-pamonjena sy ny valeur an'izany amin'izao androm-piainana misy atsika izao. Manatsika antoka hoe miomana tsara ianao hiomana ho amin'ny fiverenan'i Jesosy, amin'izay tsisy confusion ntsony any anatinao fa tena mino anao ny plan'Andriamanitra sy ny programany hoe iza moa Jesosy. Kolosiana toko voalohany 5:10. Izy na Jesosy no endrika Andriamanitra tsy hita. Lama to talohany zao zavatra rehetra zao. Filipiana toko 2:1 nahitsika tsy enjery. Fa na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy, dia tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nanendry tena olona izy. Halleluja. Tsy ny fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'izay ny zavatra mitranga. I Adama ny Genesis toko voalohany 7:20. Genesis toko voalohany 7:20. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tahaka ny endriny fa tsy endrika Andriamanitra. Tsy ilay tena endrika Andriamanitra. Rehefa tahaka ny endriny ny olona dia ilay endrika Andriamanitra tahaka ny endriny, fotokopia nataony teo amin'ny Adama, raraka teo amin'ny nofo. Raraka teo amin'ny nofo. Toy izy Andriamanitra fotokopia very iny. Fa Andriamanitra mihitsy amin'izay no niseho teo amin'ny olona amin'ilay tena endriny tao amin'ny zanany atao hoe Jesosy. Dia zao raha ohatra ka Andriamanitra nanao ny olona tahaka ny endriny, Andriamanitra tonga olona mba ho tafina. Misy zavatra mitranga tsy azo. Zay no mahatonga Paoly miteny manahafa tahaka ny anahafako an' Jesosy.
dao hiditra lalindalina kokoatsika raha dama copie very fa jesosy original naverina azonao am'izay le izy tandremo fa tsy lay endrik'Andriamanitra very tao amin'ny adama naverin'Andriamanitra fa lay tena endriny naveriny mba hahafahantsika manaka azy amin'ny tena endriny. Ny olona tany amin'ny testamenta taloha rehetra nanomboka tamin'ireo mpaminany rehetra zay nisesy teto ambony tany, Andriamanitra tsy nitaky fahatanterahana zany, tsy nitaky fahatanterahana teo amin'ny olona Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, fa voatongo Jesosy dia zao nolazainy Jesosy, aoko ho tanteraky ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Fa maninona Andriamanitra no nitaky fahatanterahana teo amin'ny testamenta vaovao? Ny antony dia tsotra, lay endrik'Andriamanitra tonga nofo, teny tonga nofo niara-nonina tamintsika, manaraka tsara tsika, dia nakao anatsika tamin'ny alalan'ny fanamasina. Rehefa avy nampandresy an' Jesosy sy nanangana azy tamin'ny maty ny fanahin'Andriamanitra, dia ozy izy Paoly amin'ny Romanina 8:11, raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy tompo tamin'ny maty no ao anatinareo, dia zay fanahy nanangana an' Jesosy zay koa mamelona ny tenanareo zay mety maty io. Andovatsika ilay tena fiainana, nanantsika ilay fiainan'Andriamanitra. Noho izany ny transferana fiainana fampitapiainana ny nahatonga avy amin'ny fanamasina ao anatinao, satria ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ny porofom-panehoana fa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Dikan'izay ny fanekenao hotariny fanamasina, hotariny fa tsy hoe hiady mafy an-tsafidy amin'ny herin'ny tenanao sy ny sainao ny atonga anao hiaina n'ilay fahatanterahana. Dia zao Andriamanitra mahita atsika tsirairay avy, mahita atsika izy, mahita atsika miaina ao anatin'ny fahatanterahany eny andalam-pandrosoana anahafana azy. Ianao zany mety mahatsapa hoe mbola misy tsy tanteraka foana, fa ianao tsy tian'Andriamanitra hamaritra sy hahita ny fahatanteranao fa hampireharehanao zany. Fa Andriamanitra mampandroso anao ao anaty fahatanterahana, manampy ny safidinao. Zay le mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga foana, manitsy ianao ho any amin'ilay perfection na le fahatanterahana takian'Andriamanitra ananana. Mampahazo aina an'Andriamanitra halalany antsika, tsy isika ampiasainy mihoatra fa isika tanteraka ao amin'ny sitrapony. Ndao rangatsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Genesis gono dia efa ary Andriamanitra nary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoron'Andriamanitra azy, lasy vavy namoronany azy. Natao tahaka ny endrik'Andriamanitra i Adama, fa Jesosy lay endrik'Andriamanitra tsy hita. Adama copie very, fa Jesosy original naverina. Tandremo fa tsy le endrik'Andriamanitra very tao amin'ny Adama naverin'Andriamanitra ao anatinao, fa le tena endriny amin'ny alalan'ny fanahiny kosa no nomeny anao mba hahafahanao manahaka azy. Ao amin'ny teniny anefa dia noamafisiny, sady fa noamorainy io famindrany endrika io ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ndraisitsika ny teny ka navelantsika hiasa ao anatsika, dia tadio miasa ny teny manovanao hifanaraka amin'le endrika izay very. Io endrika io zany hitatsika ao amin'ny Jesosy. Zay mahatonga amin'ny bokin'ny Hebreo milaza, mibanjina ny Jesosy Kristy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Za tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Izy no endrik'Andriamanitra. Tsy ho tonga any amin'ny fahatanterahana ny olona anankiray tsy mino an' Jesosy, tsy mahita an' Jesosy ao anatin'ny Baiboly, tsy mandray an' Jesosy ho tompo sy mamonjy ny fiainana manokana. Zay rehetra tsy mino ny zanaka dia tsy manana fiainana. Rehefa ndraitsika ny tenin'Andriamanitra dia tadidio tsara, dia mifandray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsika. Fa rehefa tsy raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia diso fahasoavantsika, satria ny ahafahan'ny teny manovantsika ho tonga zanak'Andriamanitra dia misy ifandraisany amin'ny fisokafantsika ara-panahy ao anatina revelation na fanambarana, androfontsika amin'ny fahalalantsika hoe iza moa Jesosy. Isak'izay misy teny tonga zany fa tsy raisinao dia diso ianao. Zavatra tian'ilay teny anefa anovanao arak'ilay endrika mazanak'Andriamanitra anao, satria amin'ny fotoana iverenanao
ka tena iseho amin'izay Jesosy dia ho hitantsika fa eo ny anovana ny endritsika ety ivelany hoe singa avy amin'ny nofony sy ny ranontsika dia hitovy endrika aminy amin'izay ary rehefa hitantsika izy dia ho hitantsika isika hoe tahaka azy. Kisak'izay tsy mandray teny zany sika dia diso zavatra avy amin'Andriamanitra. Zavatra tsy misy teny zany a dia taditio tena fahavoazana zany satria tsy misy antoka hitehirizana n'ilay fanomezana raha tsy nilohavan'ny teny mpanamboarana aloha. Zany mahatonga andreny olon-dreny teny eo ny tenany amin'ny fananany, amin'ny hareny, amin'ny volany satria tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra izy fa ny olona manana ny valeurany Kristy ao anatiny dia manana fanetretena fa tsy te hitoky amin'ny abetsahany zavatra anany satria feno le fiombona sy le communion hitehirizan'Andriamanitra anao mandra-piveriny. Noho izany ny toetranao mihitsy miova ka na izy anaiza toerana metran'Andriamanitra anao nataon'Andriamanitra tena faran'izay goavana be azy ianao ny ariana any dia balita kely foana ny fijery anao satria tsisy fiatraikany teo maha olombelona anao sy ny fiainana teto ambony tany ny fanomezan'Andriamanitra natoinona alehibean'izany dikan'izay tsy hampanotanao mihitsy zao tontolo zao. Tsika ny tsy hoe akory hoe olona te miezaky ny ino e fa tsika olon'izao tontolo zao novaina ho an'Andriamanitra. Raha dintsika zany Jona 2:24 dia miteny ny Baiboly hoe zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa amin'Andriamanitra miteny hoe ho tonga zanak'Andriamanitra. Dikany hoe ho tonga zanak'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony. Misy zavatra zany tsy hananany teo aloha fa noentin'ny teny ao anatinao nanovan'Andriamanitra anao. Zay le izy. Satria ianao nandray azy. Inona ny dikan'izany? Ny teny dia manam-pahefana hitondra eo aminao sy ao anatinao izay tontolo mbola tsy noray sy ny hafa sy ny ainany. Manana zany fahaiza-manao zany ny teny. Izay mbola tsy ny ainany ny hafa tsy ny raisiny dia azonao raisina sy ainana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka noentin'ny teniny eo amin'ny fiainako dia izay mbola tsy nizaraina nomeny ny hafa teo alohako. Za mahita fa marina ny titony amin'ny voninahitsika. Ary ny zavatra rehetra dia naiky ny tenin'Andriamanitra satria tao amin'ny teniny tontolo nahariana azy. Tsy afaka mihoatra ny antom-pisiny zany zao rehetra zao. Noho izany mihavana amin'ny teny, miombona amin'ny teny, raiso ny teny. Oka ny teny manapaka ao anatinao fa tsy ny sainanao. Aza mijanona eo amin'ny dimension créature manaiky ny zavatra rehetra hita maso fa misandrata mitoera eo amin'ilay toerana vaovao nametran'Andriamanitra anao mba hahatonga anao ekeny ny zavatra rehetra mba fantatrareo ve fa Paul nahita io révélation io. Zao zavatra ary rehetra zao, zao zavatra ary rehetra zao dia miandrika maniry fantatra fampisehoana n'ireo tena zanak'Andriamanitra. Fa maninona ianao miandry valim-bavaka nefa Paul milaza fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao andrasa ny valim-bavaka. Dikan'izay problema eto tsy hoe mafy loatra ny zavatra mansoanao fa ianao tsy mety tena miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Mbola mi-se permettre ianao miaina kely, mijangajanga kely, mangalangalatra kely, manananana kely nefa ny Andriamanitra efa mahita efa lehibe satria dia dingan'ny teny efa fantatrao fa be dia be. Toy izy Andriamanitra hoe efa tokony handifotra anao ilay teny reny sofinao. Fa ianao zany rehefa ohatra ka tsy te ho difotra ilay teny dia maka rivotra kely ilay amin'izao tontolo izao indray aloha. Zareo masina akaikinao, ianao tsy maintsy tanteraka hoe. Raha vao tsy te ho tanteraka ianao hoe dia tia fivoriany ity mihitsy ny tsy tianao. Le teny tsinona miforce ianao, miforce ianao. Misy olona eto androany tahin'Andriamanitra. Matsiaro ilay vavolombelona nentin'ny Sokraty tamin'ny herinandro. 20 taona izy tsy vitako zany. Fa rehefa mandeha foana le teny, mandiny tena ao anatin'ny vavaka sy fifadikanina, ny zavatra niova atao lasa vitako le izy. Nandritry ny 20 taona. Raha vao miditra ny teny dia novain'Andriamanitra izy ho tonga mpamela heloka sy mpanety tena. Alleluia. No mahazanak'Andriamanitra antsika, tsy hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia misaotra ry tompo kata be amin'izay zany zao. Kala be. Zanak'Andriamanitra ko. Manety tena be, be fitiavana be, be famindrapo be, manana ny fifalian'Andriamanitra. Amen. Tia fahamarinana, fahalanao ny heloka. Dia jeren'ny olona amin'izay, izy ve ina? Ohatran'ny tsisy.
izy raha vao tamin'ny tapabolana ny lelana oatra neniko androany izy lasa ny olona mora lahatra eritreretinareo hoe ny olona mora lahatra dia raha vao misy zavatra renao anatin'ny fonao tsy miraraha olona zany ianao izy misy olona eo masonao andeha ny eloheny ianao kenao zany lazay ny olona fampanota be eo tozy izy paoly amin'ny mpanota ozy izy zany lohany tamin'ireny fa zao noho ny amin'ny Kristy Jesosy dia nataoko taimboraka ny zavatra rehetra rehefa ny teniny manomboka manindrona sy manovanao dia teny te hiasa ao anatiny fa misy zavatra anankiray zay tsy ho tonga amin'izay tanjon'izay mihitsiny mahazo miodikodina mahazo manao ny zavatra tsy ho tonga amin'izay mihitsiny raha tsy tonga amin'ilay dinga amin'ny fiovana anankiray atao hoe fataterana. Le fataterana ny tsy hoe kory hoe ianao zany no masina be ohatran'Andriamanitra tena ohatran'ny hoe iny zany tena tsy jereo ty izy fa tena nalalitra tonga dia mandalo satria naona masina loatra tsy any amin'ilay fomba jugement ety ivelany le izy fa le hoe fahamasina sy fataterana eo amin'ilay dingana ty fotsiny valiana dia mety le izy misy zavatra anankiray izay misy zavatra ray izay zavatra rehetra mety efa nataonao daholo lamina ianao tsy mijangajanga tsy mangalina tsy mandainga tsy mamitaka tsy le hotahota rehetrarehetra reny zany fa zao hoy izy Andriamanitra avo navo mpo orgueil mivady ianao mitendry teno amin'izay fa tsy mitendry orga foana orgueil be ianao fa manomboka misy teny mahitsy tsy za zany iako ma io mba miteny anakay Andriamanitra nefa miteny aminazy amin'io mahitanao misy fiovana androany maraina mahitanao fa hiavana amin'ny teny androany maraina ty taony ty manko taon-jôbilo atsika tsy avela i zavatra ho raraka mihitsy na kely azy fa iseho ny voninahitra Andriamanitra amarany ty taony ty tsika amin'ny voninahitra ary ny zavatra rehetra dia manaiky ny teny satria tao amin'ny teny namorona azy mifarany io aretiny io ny anaran'i Jesosy mifarany io fahadisompana tenany io ny fahombiazana rehetra hivalina daholy farana amin'izay ny ranomaso rehetra tsy overevitra itsony zany ianao alleloia satria nahoana io fampahoriana io esorin'Andriamanitra ny fanandevozana rehetra hiala ahoana fisehon'le izy ny faratsiny rehetra koa hiaisotra inona moa ny atao hoe genesisy ny genesisy dia tsy midika hoe fanombohana satria nisy ny nanomboka talohan'ny genesisy dia Andriamanitra ny genesisy tsy boky voalohany anatin'ny baiboly ny genesisy na fanombohana fa ny genesisy boky maneho ny fanombohany zavatra rehetra sy ny asa famoronana nataon'Andriamanitra ty hafa mafy ao an'Andriamanitra lanitra ny tany hazo biby olona tokantrano fa tao amin'ny genesisy koa nanomboka ny fahotana ary zay ny zavatra nampalailo tao amin'ny genesisy koa nanomboka ny fahotana Andriamanitra nyteny tamin'ny olona tsy hinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy genesisy 2:7-10 ny azo fahalalana no nampanota ny olona ny hinana azy tsy ny azo ny mahavonjy fa Jesosy Kristy tao amin'io azo io tsy hoe fahalalana ny ratsy ihany ny tao fa fahalalana ny tsara koa tao dia sao dia mieritreritra ianao hoe ny tsara rehetra fantatrao dia hitondra famonjenao anao tsy rehefa mahalala ny fahatsarana ianao dia voavonjy fa ny fahatsarana fantatra avy amin'Andriamanitra ihany no mitondra famonjena na fantatra Damaseva aza ny zavatra tsara satria nahalala ny tsara sy ny ratsy izy dia zao ny fahalalana ny marina ny amin'i Jesosy Kristy rery ihany no mahavonjy maro ny olona manam-pahalalana zavatra mahasoa be dia be fa tsy mahavonjy reny ary tsy voatery eo havonjy fa rehefa nahalala ny Jesosy ny olona dia zay ny atao hoe olom-bovonjy Jaona 7:17 dao misy loraitsika le fahalalana tokony hisy tsy ny fahalalana tena hoe namizana ny olona zay ny mahatonga ny olona hoe zay be fahalalana dia be fahoriana satria misy fahalalana mampahory ary misy fahalalana tsara mampahory ary misy ny fahalalana an'Andriamanitra manatsotra zay zavatra rehetra eo amin'ny fiainana satria fahalalana ny amin'ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao na mahalala anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nydranao ka ny azo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia manokatra ny olona ho amin'ny fahalalana zavatra maro fotsiny misy ny tsara
fahokondrasa zay tsy mitondra famonjena fa fahaverezana na misy zavatra tsara azy. Tanareo ny olona anankiray rehefa hoe dokotera izy ka marary, ny mitsabo dokotera sy mitondra mbavaka dokotera mametantana aminy faranjenjana indrindra satria mila bomba natoriteny faran'izay enjana mihitsy anao rehefa nova dokotera sy anokatra ny fony hoe mpanasitrana Jesosy. Satria vao manomboka misy zavatra symptôme mamseho amin'ny vatana dia le fahalalana no mampahory azy voalohany. Any zany symptôme mananiny zany mandeha daholo amin'izay katsy dia tretra eo am-pandriana zany izy tonga dia mbola tsy maninona koa fa mbola matanjaka tsara tonga dia afatraparany daholo mivady aman'izany hoe sendra misy minanana tampoka satria tsy fantatra ny fiainana ohatran'izao fa miseho an'ity zavatra ity mantsy mety ohatra ity. Fahalalana tsara le izy fa mampahory azy. Fa fahalalana ho an'i Jesosy tonga dia mametraka fifaliana ao anatinao na mafy perana zavatra mianjady eo fiainanao satria ny tanjony tenin'Andriamanitra ampita le fahalalana an'Andriamanitra ao anatinao sy ampitoetra ny fifaliana eo am-ponao. Zay mahatonga Jesosy niteny, zany teny zany no nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako dia ho tanteraka ny fifalianareo. Tavedena ny olona napetraka Andriamanitra fa jereo ny Genesis fa ny farana tamin'ny fahababona ny tantara ny Genesis. Fahababona ny fifarany tantara ny Genesis reto lasa andevo tany amin'ny tany tsy izy le vahoaka n'Andriamanitra. Ny farana tamin'ny tantara ratsy zany ny Genesis satria andevo tany Egipa ny olombelona sy ny taranany. Rehefa tafiditra amin'ny toerana sy tantara tsara indray tsika mijery mikasika momba ny hoe fanompona mendrika eto amin'ny bokin'ny Genesis dia misy an'ireo ohatry ny olona izay nomban'Andriamanitra tao anatina toe-po tsara ny avaka tao anatin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Ny dikan'izay Andriamanitra zany mandraka androany mitady toetra irahana izy toe-po fa tsy mitady olona irahana. Naiza misy anao ty teny ty ataovy raikitra tsara ao anatin'ny fonao fa nampy anao zany amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao apiditra eo amin'ny toerana sy tantara tsara anankiray ny fahotana dia miomana fa tsy maintsy fahababona ny faran'izany tantara zany. Tantara Genesis ny nomboka tamin'ny création na tsaraina ny tany namboarina ny olona tahaka ny endrika Andriamanitra fa vao tafiditra ny ota nikororoka sy nikorotana ny tany mandraka androany ohatra ay zany le fahatsarana lazain'Andriamanitra rehefa tena jerena satria tafiditra ny ota. Aza maika mampiditra ota zany raha vao fanasana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra elao fa tsy hitondranao any amin'izay toerana tian'Andriamanitra hitondrananao zany. Ohatra ny mety ohatra ny mbola metimety sy mahafinaritra zany le izy androany fa zany teny aminao fa vetivety ihany ny farany io. Fa ny fahotana rehetra dia tsy maintsy hifarana amin'ny ranomaso fahababona ary ny enina foana. Mety amatona le izy, mety vetivety koa fa tsy ho tsara fehefary zany ianao raha mitoetra ao anaty ota. Tsisy gain ao anatiny io. Any an-danitra tsisy olona ratsy toetra, tsisy olona be fialonana, tsisy olona tia voninahitra. Any an-danitra tsisy olona mpiafy. Any an-danitra zany rehetrarehetra zany tsy any an-danitra daholo zany. Mitsotra aminao fa mety afaka hipetraka amin'ny sezy io ianao anatin'ny 50 taona mitorina teny eto fa raha mbola zany ny ao anatin'ny fonao tsy hoany ianao. Mazava angamb'izay. Pasteur Rodolphe rangahy masika ka na za koa aza mba voatsindrona ao anatin'izango. Miara-mioveto tsika. Miara-mioveto tsika. Tena zavatra raitra, marina ako. Tsisy antony zany anamarina situation fa ny ao anatin'ny folo hoe tao anatin'Andriamanitra voalohany. Jereo ny Genesis tsara be ny fanomboany fa jereo fiafarany fa fahababona. Rehefa nanota ny olona vao tafiditra ny ota ka raha tsy tianao ny amarana ny séjournao eto sy ny andronao eto ambonin'ny tany amin'ny ranomasy fahababona amin'ny fanandevozana dia aza mitoetra eo amin'ny ota io fa fahavalonao io. Na mety mahafinaritra anao aza izy mbola misy mirefidefitra kely any ataonao amin'izay zavatra fantatra hoe tena ataoko ny kady sy ny calcul. Tsy tokony ho ratsy fiafary zany ny tantaranao fa miangavy ianao, miangavy miova ery ianao. Ndao tsy kesenao iova. Tovy amanina. Fa zao rehefa mifarana amin'ny bokin'ny Genesis dia jereo fa nanokatra chapitre anankiray Andriamanitra atao hoe Exode na Exodus, fanafana na koa mitantara ny fanafana ny olona tao anatin'ny fahababona ary io le tao hoe jobile. Marina fanamarana ny toko tamin'ny fahababona ny Genesis
fa nanokatra tantara vaovao sy nanoratra Andriamanitra dia jereo ny nasehoany olona mivoaka avy any amin'ny fanandevosana sy fahababona ny voasoratra tao. Ny tiako amin'Andriamanitra dia zao rehefa hita ny faratsy fiafarany Genesis dia nitereny fitiavana izy hanomboka Exodosy. Ty taony ty exode ho anao. Halleluja! Raha toy ianao hoe hitanao fa ratsy fiafara ohatry ny ratsy fiafara zany ny zavatra rehetra, mety nono ny nataonao le izy. Mety hoe avy amin'ny fahatsony ray aman-dreninao na ny razambenao tany aloha tany, fa za te teny aminao fa Jesosy nanafatra n'ity teny ity ho an'izay mandre rehetra ka manaiky angilatsofina. Ozy izy tsy hiankina amin'izany mihitsy fa raha vo eo ianao no manaiky araka ireo teny rehetra teo aloha ka androso tsara nokatra ny fonao, tsy azo sakanana fa taon-jôbilo anao ty taony ity. Andao n'Andriamanitra efa niteny fa jôbilo anao ty taony ity. Mety vikitimy ianao to amin'ny ankonana mpanompo sampy, atoloran'i Jesosy fotsiny fonao fa exode ho anao, jôbilo anao ty taony ity. Mety efa ela ianao mibabo tsy mety sitrana, tsy mety afaka tamin'ny toetra ratsy, tamin'ny aretina rabatana ihany koa mety hita maso. Mety misy fahazarany ratsy sy tafavoaka mihitsy efa nandritra ny 4 taona efa mitady atao jôbily. Fa zao ozy Jesosy sandroany anokatra tantara vaovao miaraka aminao taon-jôbily ho anao ty taony ty. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Angamby ianao efa ela ny salama, voageja tao anaty trosy, fampahoriana, fa ozy Jesosy androany taon-jôbilo anao ty taony ty. Ohatrany tsy mety mandroso zany ny fiainam-piankonanao, ny ankizy amin'ny fianarana, ny asa mandraharaha, izay zavatra rehetra atao ohatrany tsy mandeha amin'ny laoniny, fa Jesosy niteny taon-jôbilo anao ty taony ty. Anokatra exode na exodosy anao Andriamanitra. No exodosy dia mivoaka ao anatin'io aretin'io ianao. No exodosy dia jôbilo anao ankalazana ny fidiran'Andriamanitra tsehatra ho anao ty taony ty. I surprise ho an'izay farao miazokazona anao rehetra, fa Andriamanitra hiditra tsehatra namoatra ny renydretreny ho kazy ho amin'ny tanjona hamohana anao sy ankalazana azy eo amin'ny fiainanao. Za rangatsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ianao no eraka. Halleluja! Fa maninona moa ny taon-jôbily? Andriamanitra ny namorona Damaseva tao Edena ho libre, fa tsy nanisy farao nanandevy tao am'sa. Tao am'sa ny tsisy farao nanandevy. Meno avy ianareo sa tsy meno? Tsisy olona anankiray tao dia ozy Andriamanitra foroniko ty rehefa mibety ty dia manaiky nareo. Tsisy farao foronina tao Edena. Ozy Andriamanitra tsy maintsy miditra hamoaka rehefa nisy le fahababona. Satria Andriamanitra tsy hoe mamoaka anao satria mpivavaka be anao. Andriamanitra tsy hoe mamoaka anao satria mpanao fanatitra be anao na olona hoe tena hoe mpanao asan'Andriamanitra be. Manafaka anao izy satria tiany ianao. Ary tiany tsisy zavatra eo amboniny anangejanao ka hisolo azy anandevo anao. Noho izany na tianao na tsy tianao amin'ity taony ity mivoaka ianao fa jôbilo anao zao. Na fri zany na frinina, ninninona nageja na oviana na oviana, afaka ianao ny anaran'i Jesosy. Tena mitsotra fa indraindray antsika voafitaky ny fanompona zany, voafitaka mahita vokatra. Fa ny ao anatintsika eo mamita tentsika. Aza milamina zany raha mbola misy zavatra tsy mety ao. Ary matetika io le teneniko teo hoe taon-jôbily teny, aza manao tokantrano ny anazy safira mikonokonona zavatra tsy mety ao an-trano zany na romenakavy. Io mama vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy zavatra hitako fa tsy mety, tsy mandefitra mihitsy satria le tokantrano aoriny fanompona. Fanompona ndraisiko tamin'i Jesosy mbola tsy nitorotoro tao kiboneny ao izy Paoly nefa nitendrenao apôstôly. Jeremia koa natakatra an'izany. Za koa nahita. Noho izany tsy maintsy mifanompoko aloha mantsina ny tokantranoko. Fa raha tsy misy fanompona lolo aviny eo, ina nitondrako an'io? Mila mifanoro hevitra mpivady ho tokantrano fa tsy miara-miombotsaina amin'ny faharatsiana hitondra ho aizy. Voaka ataonareo fa jôbily zao. Marety eka ao an'Andriamanitra. Mba fantatrareo zaresy sy namana, zaresy sy amana. Zaresy sy amana
ialina Mordekay fotsiny. Tsy manandresaka ataony ampandrina koatra Mordekay. Mordekay ary maninona azy eny ambavady iny tsy maninona koa. Olona milamina. Rehetrarehetra mitady an'ilay toerana ao am-panjaka. Fa Mordekay nitan'Andriamanitra fa mahatoky. Misy zavatra ny omen'Andriamanitra anao fa tsy angatanao. Amin'ity taon-jôbily ity ho tonga any ianao. Ary za tena tiako milaza aminareo fa misy olo lato. Fa izy moa mbola tsy nijoro vavolombelona. Ary za tsy hainona hoe inona ilay zavatra na ahoana. Fa zao olona tsy nampozina korina nandratan'Andriamanitra azy fa izy no nitadiavina manana toerana ambony amin'izao fotoana izao satria no nifatokiny. Ka mividy nifatokiny ambony lavitra noho ny diplôma. Nifatsolontsaina sy ny intelligence ambony lavitra no ny fahalalanao ny zavatra rehetra. Satria ny pratika ny fahalalana ny fampiarana fahalalana dia fahendrena. Betsaka be fahalalana fa be fahoriana fa ny manam-pahendrena tsy very mandeha zany. Mahita amin'ity taon'ity fa mivoaka ianao miaraka amin'ny ankonanao. Mivoaka ianao miaraka amin'ny ankonanao. Reo arena sy fahasoavana rehetra ary talenta rehetra dia hitako fa omen'Andriamanitra anao satria efa misokatra amin'ny varavaran'ny any jobile ahafahanao sy ny mombanao rehetra ho tafavoaka ao anatin'izay fanangetsana rehetra mbola nanjoanao hatramin'izay. Halleluja. Halleluja. Tsangantsika vetivety. Mahita akonana mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatrany taoko izany zanak'Israely sokatra ny ranomasina mena. Rehefa sokatra ny ranomasina mena nandeha ny zanak'Israely. Dia eritreretinareo nitondra rameva ry zareo, nitondra boriky ry zareo, nitondra ondry ry zareo mivoaka nandeha tany maina. Fa rehefa tafavoaka izy mandry ny ondriny. Olombelona ny Egyptianina. Ny Egyptianina ratsy fanahy. Dia miendanja no valeuran'ondry anankiray tokony ho tafavoaka teo amin'ny rano. Satria tsisy azo avela zay mombanao sy ny faninananao zay rehetra asoanao amin'ny lafim-piainao ray manontolo. Fa zay tontolo miazona ny anjara voatendrinao any aoriana safotry ny rano any. Alleluja. Izany miomana fa ao anatin'ity anjomary ity dia iorakitsika. Alleluja. Ivavakitsika. Tena hitentsika raisiko jôbiliako Andriamanitra. Hiditra amin'ny fifaliako aho. Tsy hametraka ny atoky hidina ka za ndray ny tabataba, za ndray ny arary andoha, fa za hipetraka fotsiny eo amin'izay programa tianao hitondrana amin'ny fiainako. Iaina am-pifaliana ary anaika ny programa anao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja. Zareo fa nisoratra après ny Genesis dia Andriamanitra mihitsy ny miantoka fa tsy maintsy tafavoaka isika. Tonga dia Exodus. Jôbilo anao dia avy amin'ny décision souveraine de Dieu na koa fanapakevitran'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny Farao ilay izy. Tsy miankina amin'ny fahefan'ny Farao ilay izy hoe tiamela izy, be miaramila izy. Tsy misy idirana amin'ny kalesa ilay izy. Tsy misy idirany amin'ny fitaovana ilay izy. Fa fanapakevitra Jesosy avy any Nazareta ny taon-jôbily. Noho izany mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja! Halleluja! Mas o toerana kely vetivety. Tehiteny Andriamanitra. Tsy mampaninona niza tsy tafavoaka teo amin'ny ankonanao hatramin'izay. Na tany alohanao hatramin'izay. Ty taon'ity to paneken'Andriamanitra amoahananao amin'ny lafiny rehetra.
zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra ohatry ny enjakenjana ifonako fa tsy fananiko fa raha mbola tsy ampy dia mangataka amin'ny tompo hoe mbola ho ampiko. Amen. Satria tsisy tsony fandeferana, tsisy tsony eno ihany, tsisy tsony fandeferana tokony mbola ho tafatoetra ao anatinao amin'ny zavatra tsy mety. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Raha vao mba misy betsika tonga ny anatinao hoe tsy izy io hambeba ianao, dia mba miaraka amin'izay mandefa aza manamafy ny fonao, aza manao an'ilay hoe eo ianao zany mitsory dia tena hoe dia vola eny tena fetsy eno zany dia azon-damosiko. Nefa fotoana dia fa tokony dia zay mahatonga an'ilay izy taraiky afa averimberiko eto foana, aza velo lany andro eo mpanefenanao Andriamanitra fa me fotoana malalaka izy ampandrosonanao. Mpatina ny empony eo fiainanao raha tsy fantatrao ohatran'ny hoe miazakazaka be zao ianao mahita ny tableau-nao fa efa sa izany sa mangovotra mihitsy le volant fa kary tsy nitetany akory le pneu. Dia zay mahatonga hoe fetsiny dia voly tazomitra zareo ohatran'izao ny fiainanao zany dia avelany eo amin'le toetra dia avy eo votsitra ny tampoka an'izay tsisy fraintsony dona ny farany satria rehefa lasa tampoka iny eo anao vao nitsaka finay efa taraiky. Zay ny tiako tenenina hoe aza vela mipatinina loatra any amin'le efa akaiky ny arrivé ao amin'ny talut ny fiainanao fa maneke rehefa tonga ny teny ho aza ny teny zany Andriamanitra. Tena tsy maintsy miova ihany ianao Rodolphe. Efa teny firy kosa moa zay nomen'Andriamanitra anao zay. Andriamanitra tenany mihitsy ny falalaza fa hiasa nafaka. Nosa ny ampidiriko amin'izany programme zany ny décision ako zay fotsiny fa napakeviko. Tamin'ny zanak'Israelitra tao Egypta anie maheribery zareo fa rehefa tonga tao ry zareo dia lasa andevo. Andriamanitra hoe tapa-kevitry ny hanangana firenena ho azy kanefa firenena atsangan'Andriamanitra io lasa andevo tany firenen-kafa. Ny Egyptianina amin'io lasa natanjaka feno miaramila fitaovam-piadiana fa Andriamanitra namoaka firenena marefo eo anatrehany firenena mahery tamaso. Aza mitsiritra ny fahatsarany hafa zany. Aza mitsiritra hoe ohatry mahery bery zareo, mety bery zareo, avy aloha zareo mety ihany fa aza mialina azy ny anao hafa mihitsy. Ary mila fantatsika fa indraindray ny mampaharefo anao hita masino ilain'Andriamanitra anehoana eo amin'ny fiainanao fa mahery izy. Zany ny hitako teto. Ary zany ny antony hamonjeny ianao. Satria rehefa marefo ianao dia miankina kokoa. Nareo ve tsy mahita an'izany? Fa iza moa no atsono zanak'Israely any anefitra? Tsisy havana, tsisy na épicerie sy mpivarotra raha tsisy akory any. Arakaraky ny sehoan'ilay fahafoanana mampiakatra amin'ny toan'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ka Andriamanitra mitady olona iankina aminy à 100%. Dia zay koa ny qualité de miracle hitanao. Lasa misokatra ny lanitra mamatsimana. Zany zao ohatra ny nisan'ny zavatra totra. Misy papelika avy any anaty ranomasina fa tsy avy any anaty ala. Fa taiza koa misy ranomasina mitondra papelika. Fotsy Andriamanitra eo amin'ilay sakatsakany iny hanao lalana. Tsara angatsy marety aka ao an'Andriamanitra. Mazonao veroka ve fa Mosesy anie, Mosesy alohan'ny isa rahantsika eto dia teraka tao anatina vanim-potoan-tsarotra. Andao eo resitsika. Hozy izy Farao namoaka didy. La matoa rehetra zay teraka amin'izao ary ngano daholo. Mahita ny devoly fa en danger ny fanjakany. Fa misy taranaka ho avy ampangororo sy andrava ny fahefany. Nefa izy olona mbola teo amin'ny heriny zany firenena zany. Vonoana daholo tao anaty faninonany la matoa rehetra. Mosesy nasain'Andriamanitra nanao mission. Mba fantatrao, zaza mena vava ny nanafika tany atokantrano ny mpamoaka lalàna. Fa ho aringana ny la matoa rehetra. Dikan'izay, zay maty tany matomato azy. Fa le tokony ho faty tonga tany an-tranony. Misy zavatra tsy azo. Misy zavatra tsy azon'olo. Ino hoe Andriamanitra rehefa hanao zavatra tsy miandry commando be. Ianao zao mieritreritra hoe Rambo ny Irany any. No tsy fantatr'iza le fantatro le tena mpitondra kalaky be reny tena misy ataky be fa commando be avy any ambony. Voaositra. Fa zao
tonga tany atokantrano'le mpanamboatra programa sy mpamoaka lalà mpamonoana mihitsiny le tokony hovonoana tandedo Kristy tonga hamonjy zao tontolo zao. Dia zao ny zavatra nitranga ny velomin'ny tao lehibe tao nandritry ny 7 taona. Ty resaky ty tsisy hidirany hoe avy aiza ny fitahinao na maninona ianao na maninona, resaka osy Andriamanitra fotsiny le izy. Amboaro ny fonao fa amin'ity taona ity anao ny tsy fanao Andriamanitra. Tena ohatran'izany fotsiny ve ny amenina anareo? Saraka tsy maretyaka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Satria amin'ny fotoanan'ny Exodus, amin'ny fotoanan'ny Jôbily, Andriamanitra manivaka. Sainy hoe ny Egiptiana namoaka dito fa tsy mahazo misy zazalahy teraka. Natao velana ray azy. Fa nipitoatsarotro zany a. Fa le zaza natahorana mihitsy ny tonga tao atokantrano. Vao vita ny sony le zaza dia pitsoniny tonga. Livraison tsy ela. Ohatrany hoe telegrama. Ny anankiray mandefa maramila, aringanina ao tanàna ny telegrama miverina mosesy eo tokotany. Enjana. Amin'ity tao ty amboary io tebo io. Enoy Andriamanitra mitady fo. Efa veriko foana. Tsy ny olona rehetra nitadiavin'Andriamanitra fa ny olona rehetra mitady an'Andriamanitra daholo. Fa ny olona tadiaviny ny fony. Amboary mihoatra no ny faniriana ho tahina amin'ny zavatra rehetra. Ny toe-po-piovana ao anatinao ifanaraka amin'ny sitrapony. Zay fotsiny. Zay ny angatany aminao. Fa raha zaza mena vava aza mampiorory firenena, enjana loatra raha ianao no ampiasainy. Miomana fa hiasa Andriamanitra. Misy olona amin'ity marain'ity amangy ianao Andriamanitra. Tandremo mafo tenenina akaikinao zavatra anankitelo lazainy Jesosy teo hoe tsy mahazo manamafo hoe manahaka an Jesosy miaina Exodus hoe afay hoe tana zavatra da miorakoraka maro amin'io tsisy risika amin'ny fiainanao, mandeha fotsiny ianao dia Andriamanitra manao izay tiany atao. Wow. Nyteny amiko Andriamanitra hoe tao anatin'le anina teo, tao anatin'le trompety teo, nisy olona nafahan'Andriamanitra teto. Misy olona afaka tao anatin'le trompety teo. Ndao aloha tsika hitsangana isotran'Andriamanitra fotsika manontolo. Iombona latabatra aminy. Fa rehefa avy eo miomany ianao amin'ny vavolombelona. Amen. Misy ny vavolombelona nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana nandraisanao ny teny, ary misy ny vavolombelona hoentinao mody any an-trano hanangana an'Andriamanitra anao. Tena mino a Jesosy. Halleluja. Faly ve tsika ny amin'izany teny zany? Halleluja. Ny olona voalohany Jesosy dia le nataonao tahaka anao. Fa le olom-baovao kosa dia le novainao anahaka anao. Le voalohany Andriamanitra namboatra olona tahaka azy. Fa le faharoa Andriamanitra tonga nofo ho tafina. Androany zay tonga eto amin'ny latabatra. Fantatray fa miaso ny fiainana ianao. Tany amin'ny testamenta taloha dia tsy nitaky fahatanterahana ianao. Fa rehefa tonga nofo ny teny dia nitaky izany Andriamanitra satria ho Jesosy Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo. Tahaka ny fahatanterahana ianareo izay ny an-danitra. Feno ny fepetra matomanao izany ianao. Tianao izay ho tarihiny fa nanao fotsiny. Iainao anaty fahatakarana, fiainana feno fahatahorana anao. Tsy ho fetsifetsy.
tsy azo satana hoe ho avily lalana ka ao anaty anoanana Jesosy no anovany vato tonga mofo mba hoanina, satria nitokanany tsy ho amin'ny tanjona mikisana azy ao anaty anoanana fa hifantohany amin'ny anjara voatetrom-pamonjena. Hozy Jesosy fotoana mbola tsy tokony hihinanana izao, ary zany navoange azy tsy mba niandry tantana izy, fa rehefa nahita ny arenany nahita ny arenana manaboka afaka tamin'ny abokaniny efa feno avonavona amin'ny fony, ny fanatitra io lehilahy tsy niraisin'Andriamanitra satria toepo tsy nandraisan'Andriamanitra amin'ny fanatiny. Niazakazaka Gehazy satria motivation hafa ny tao am-pony teny am-piazakazahana. Dia hozy izy Elisa, fony anao vao niodina teo anatrehako dia fahitako, ary satria izany nataonao raha tokony ho double portion ny voarainao, niabokanina mana tsy ala aminao sy ny taranakao. Aza tao an'izany zay, aza tao an'izany zay Jesosy. Raha mba eo amin'ny fiainana ihany ianao tahaka ny fisiany Elisa teo amin'ny fiainany Gehazy, tovy manahaka izay mahita ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, tsy jamba ny zavatra hita maso Jesosy ah, fanahaka anao amin'ny lafin-drery mba ahafahany miaina ny fankasitrahanao, hifankahita amin'ny planinao, satria nietaetanay ny ho tahaka anao, ho vai izay fanamasinao anaty. Fa dia ny androany izay niova amin'ny ara-panahy, manahaka amin'ny fahatsarany Kristy, ny amin'ny toe-panahy rehetra, ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny faharetana, ny amin'ny fivavahana ho an'ny hafa, ny amin'ny fifankatiavana masina, ny amin'ny fanekena anetri-tena angina, anao izay takian'Andriamanitra aminay. Aza velo zahay manaka androany, mbola tsy tenenao ny velona ato anatinay. Paoly dia laza arakaraky ny nanekeko ombona teo amin'ny azy fijaliana, nisandrata amin'ny fahavelomany Kristy ato anatiko, ary tsy zatry ny velona fa izy ny velona ato anatiko. Jesosy mila ny fahavelomanao zay hanapaka ao anatinay. Zany antony nijoroanay, satria fantatray fa ianao ny antom-pisinay, ary ianao modely ny ray ho tafina iainanay ny atao ny fiainam-pahatsarana. Mila fantatsika fa ny Baiboly dia milaza fa rehefa iseho izy dia ho tahaka azy sika eto amin'izao tontolo izao. Dia alohan'ny fotoana ny vany ianao hita maso, rehefa iverina eny amin'ny raha ho an'lanitra izy kapakatra antsika, vai ilay ianao tsy hita maso ao anaty amin'ny fihinanana ny mofo sy ny kapoaka. Vavaha amin'ny Jesosy androany, sokafo ny vavanao dia teneno izy. Tia Jesosy androany, manantona anao androany, reko ny teninao. Fantatro amin'izao oro izao fa tena miditra mamakivaky any amin'ny rahako sy ny tenako sy ny nofoko ray manontolo ny famarinany teninao. Fona tamin'ny fahazarako rehetra hatramin'izay. Izay toetrako izay mihitsy Jesosy, mahatonga anao misy fotoana mbola mandinika tsara mandrakandroany, satria ny faharetany tsy fanekeko mampaharitra ny promotionko, satria kay hatramin'izay misy voa atao anatiko miado any tenako, fa tsy mamela anao hiady ho ahy amin'ny zavatra rehetra. Dia indraindray manao réaction foana, ahitana fa tsy faly aho, ahitana fa tezitra, ahitana fa nofy ihany aho, nefa tsy akasitrahanao zany. Androany Jesosy, omboako ho faty eo amin'ny azy fijaliana ny nofoko sy momba ray manontolo, manaiky an'io velona ao aminao, anao échange aminao androany, raiso ny momba rehetra fa ho raisiko ilay avy aminao rehetra. Ao anatin'ity fandraisan'ity, rehefa manaiky ianao hanovany ao anatinao, dia mila fantatro zao, Jesosy efeny an-dalana hanovany ivelany rehetra amin'ny fotoana iverenana. Ary manam-piaviny dia efa niteny izy, tsisy zavatra natao tsy ova manodidina anao sy momba anao rehefa manaiky ianao ny andray fanovana avy amin'ny teny izay lazainy. Fanamasina androany mesa mahery, miangavy amin'ny fanamasina, miprofo-pahatanterahana ny olona avy amin'ny famarinan'ny teny androany, tsy noho ny amiko fa noho ny amin'ny famarinan'ny teny izay nizarena teto, dia aseho ifanao amin'ny teny. Ho Jesosy tompo tamin'ny alazina madiana azy, ty ny tenako izay vakiana ho anareo,
so natao fahatserovana misora azy. Tahaka izany koa ranom-boaloka izay manambara ny rahan'i Jesosy. Hozy izy hoe fanekena vaovao na testamenta vaovao ho latsako anareo ny drako. Tsy misy fanombohana raha tsy misy raha latsaka, satria raha tsy misy raha latsaka tsy misy famonjena. Ny raha tokana fa tsisy sorona hafa intsony eken'ny ray natanteraka ny famonjena dia ny raha ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay roa arivo taona latsany na latsaka tao Kalvari. Famonjena antsika ho afaka ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra, ary resantsika famelan-keloka nanantsika fiombonana amin'Andriamanitra. Hozy izy Jesosy, raha ny fanekena vaovao sady mandrakizay na latsako anareo ho famelana ny fahotanareo. Misora azy. Raiko, mahatsara izay ny mamy ny teninao, mamy toy ny tantely ny teninao, mamy eo ambava fa mangidy eo am-boka, satria ho akibo no isaintsainanay fahamarinana ary andevonanay ireo fahamarinana rehetra, antsoinao izay tsy mety rehetra mba hatonga anay hiaina ny fahatsaranao. Vavahinao androany, tenenao Andriamanitra, mesa atao anatiko aoka ny fiainanao no fiainako, aoka ny rehetra mba ho tanterako miampy-pisiny ilanao ahy. Miova manomboka androany, mety ny zavatra rehetra, tsy ho diso taon-jôbily ahy fa natao ahy ty taon'ity amin'ny lafim-piainako rehetra. Manaova teny eo amin'ny vavanao ho ahy miankonako momba rehetra, tsisy tavely izay menakavy amin'ny fotoana ny anony trompetra fa hifankahita mpapakatra. Ary dia ny aty an-tany dia hiombona amin'Andriamanitra izay. Ka naizanaiza misy anay ny fanan'Andriamanitra, ampatsiaro anay mandrakariva ao anaty ny fisian'izany fahamarinana izany, mba hiraisanay aminy tanteraka, hiainanay ny fiainany, ny fahatsarany ary ny voninahiny. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ty hafa mafy. Orakoraka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Alleluia. Mahazo toerana vetivety a. Anao fanatritsika alohan'ny azomezanao dia mila miova aloha ianao. Amen. Zay fa ny eo akaikinao hoe alohan'ny hanomezana hoe dia miova aloha. Amen. Tsy ilay zavatra eny an-tananao no miova, fa ilay fonao ao anatinao. Mila fantatrao fa tsy hoe fahazarana ny fanomezana. Hoe tsy maintsy atao, io zao tonga dia fantatra hoe alohan'ny avy tany ilay vavaketo sao dia fa ao an-tsainao hoe omany daholo ny any anaty paosy ihany, omany fa fanatitra zao. Tsy izay ilay izy fa omany ny fonao. Ny fanatitra dia fanavaozana ny fanoloran-tena, fanehoana ny fomba hita maso fa miankina amin'Andriamanitra ny fiainanao. Amen. Dikan'izany izay no mahatonga fanentana eto hoe izay ataonao dia miainga avy any anatin'ny fonao dia hita n'Andriamanitra. Satria mety be da be ny manao fanatitra fa tsy hita n'Andriamanitra. Fa minoa androany fa hita n'Andriamanitra ny fonao voalohany indrindra. Amen. Amen. Tatak'izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana. Araky ny mahazatra aloha, atao hoe mahazatra amin'ny maha-olombelona dia misy ny sekoly. Fa ny tena tian'Andriamanitra dia ozy izy ny teny hoe mifankazara amin'ny tsotoa. Ny sekoly izay fandaminana eto amin'ny asa fanompoana, sekoly isa-maraina, latsinainy, talata, larobia, dia mba hahatonga anao hifankazatra amin'ny tsotoa. Amen. Dia manomboka amin'ny latsinainy manokana misy fandaminana izay ho ataon'ny tompon'andraikitra efa natao moa ilay izy izany, dia misy zavatra vaovao manomboka amin'ny latsinainy. Fa tsy hitanao izay zava-baovao izay raha tsy tonga any ianao. Amen. Dikan'izay amin'ny fito no manomboka ny sekoly isa-maraina ary mifarana amin'ny 7 ora sasany. Dia latsinainy manokana moa izany mbola hiaraka amin'ny docteur Yohane tsika latsinainy ary ny talata sy larobia ihany koa dia mbola misy mpanompon'Andriamanitra eo ho avy eo ny mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny larobia izany
ny talata sekolim-panasitrana na larobia dia sekoliny fitahi-panahy sy mifanambinana. Dia mino aho fa mba anisan'ny matoa zany mbola tsy feno indraindray ny ao amin'ny toeranao amin'ny super U Analakely eo amin'ny deuxième étage a, dia za tsy tena hoe misy avinavim-panahy tsy dia andeha fa misy tokony ho ataonao lohalaharana ny fiainanao isan'andro. Ho an'izay tsy afaka moa tsy hoe fanomezan-tsiny fa ny tompo mahita, dia rehefa mba afaka mijery ianao dia hvkl-mission manao direct izy a, na ihany koa rehefa tapitra le fotoam-bavaka dia afaka jerenao le izy. Raha ohatra moa ianao ka tsy manana telefônina Android ka ahafahana mahita an'izay, dia mba mihindrana kely any amin'ny namanao anao rehefa misy fotoana, ohatra ny any am-piasana rehefa atoandro iny alohan'ny sakafo, dia mba mihindrana kely mba ampindraha amin'ny telefônina raha manao Facebook ianao dia mba jerevanao hoe hvkl-mission dia mba mihaino toriteny kely ao ianao. Amen. Rehefa mbola tsy araka ao zay dia mbola misy koa ny radio 90.8 FM. Dia misy mpanompon'Andriamanitra ao manome paracetamol maraina anankiray, paracetamol atoandro dia paracetamol hariva, dia tonga dia sitrana tanteraka anao rehefa mareny le teny ao anatin'ny radio dikan'izany enoy izy io. Zay tsy manana telefônina angamba mety manana radio na le ataoko hoe le foza reny raha misy radio reny a, dia tsy hoe dia tenenin'ny pasteur indray fozany aty aposka, fa ny tena marina misy occasion foana ahafahantsika manavao foana ny any anatintsika. Dia ny lakamisy ny ekipa radio hvkl radio zany manana fotoana eny amin'ny bypass amin'ny 6 ora, dia azadino zay fotoan'izay a iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny zoma moa zany mazava ho azy dia etritsika amin'ny 4 ora, ny sabotsy abitsoniny dia eto ihany amin'ny 7 ora maraina, ahafahantsika foana isan'andro ifakazatra ny sotondo hitsanganary anolotra fanatitra ho an'ny tompo. Ainjira ty anoloana ny tananao ary. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy fahavokisa-pifaliana mandrakariva tokoa ny ao amin'ny fanatrehanao ary hatramin'ny malemy ara ny hika hoe mahery aho, satria zany ianao Andriamanitra. Maneho foana amin'ny fomba hita maso, tsy hoe tenitenenina fotsiny teninao fa le teny fiainana mihitsy no omenao anay dia makasitraka anao zay. Androany manokana misaotra anao zay mbola afaka nanatanteraka ny fanatitra fahafolon-karena sakrifisy. Tompo tsisy anay ane izy ireny fa anao ihany, fa mba tianao ho hita fotsiny ny anem-ponay. Androany zay dia mampifamatotra an'izany aminao Andriamanitra. Dia soranay ianao ho tahinana eny tsirairay amin'ny fitahiana mahagaga zay tsy takatry ny saina. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Nareo ve tsy mahita ao anatin'le teny ohatra misy sary zany le men'Andriamanitra hoe ohatra ny nahita ny Jodasy zany Jodasy nahita ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy, fa rehefa tao amin'ny fandraisana izy eo amin'le talohan'ny alina namadinan'i Jesosy dia izy nasa naka an'le mofo nitsoboka tao amin'ny kapokan'i Jesosy. Dia nefa ny Jesosy nahita azy dia zao ny tenenin' Jesosy taminy: andana ataovy aingana zay zavatra tianao atao, nampanaoviny devoly azy zany, andana ataovy. Zany ohatra ny mahatsiaro mihitsy le ohatra ny tamin'ny zanak'Israely hoe namafisina ny fony Farao mba ahafahany mandroso ao amin'ny rano anehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ankalazana azy. Teteny amintsika ahako, lavo ny fahamafisam-po. Tena raha vao hitanao hoe ty zavatra ty ohatra ny tena henonao mihitsy zany hoe tena tsy izy le motivation eto fahazarana taloha reny, fa tsy mety amin'ity taon-jôbily ty intsony reny. Jereo fa mbola tsy nitory an'izay mihitsy tsika hatramin'izay, fa ty taon-jôbily ty zany tsy mety mihitsy zay zavatra izay, satria Andriamanitra anivaka. Tenareo misy karazany zavatra tian'Andriamanitra isehoana dia tsy mety aminy intsony le zavatra taloha zany. Dia anao tsika tena hivavaka hoe zasy ny momba io tena mitsotra aza sy nieritreretina le hoe tokony tety le zobaviko iny ianao zany. Tsy ho an'ny zobavinao le izy tsy ho an'le zodanareo le izy, fa ho anao le izy. Matoa ianao ny tonga eto androany, ho anà le izy. Tena mitsotra aminareo fa alina tontolo eo am-pianonan'Andriamanitra miteny an'ilay izy, mitomany impito angamba mandohalika. Jesosy ho ty za, fa maninona ianao miteny zavatra ohatran'izany, fa maninona ianao miteny zavatra ohatran'izany. Dia le izy ohatran'ny rehefa jerena dia ho an'ny olona tsy te handroso mamaivaniny le izy.
rehefa tsy tendrosi ny olona ka mizavatra tsy mety miova ny anatiny tsy zavatra efalasy zany fa ancien be zany fampianaram-paster Rodolphe fa zany mamerina ny olona any amin'ny fibebahana lava tsy ampavana mandroso fibebahana reny tsy ampandroso anao tsy hitako zay ratsy amin'izany. Alleloia. Tena rehefa mibebaka tena mibeba marina tsy mety tsika raha tsy tanteraka Jesosy ny tena aoko tanteraka ianareo dia andao tsika androso miaraka atsangano aloha ny tanan'izay ho namako e. Ataontsika kely tiritira na dia tsy misy ho namako aza, na dia tsy misy ho namako aza, rindalana avena kely na dia tsy misy ho namako aza, na dia tsy misy ho namako aza. Ira tanolo zany andao tsika ty antanina mafy be ho an'Andriamanitra. Alleloia. Zao hivavaka tsika ao anatin'ny vavaka aneniny ny trompetra dia apetrao ny fonao ny tananao. Tena ao anatin'ity fotoanandroany ity zay zavatra mbola mety miazokazonao ho liberentsika zao le izy. Firy aloha manaiky hoe tena mila an'izany fanafahan'izany ny fiainany, mila miova tanteraka izy manomboka androany. Tao ary apetrao ny fonao ny tananao fivavaka ho anao ary. Raiko amin'ny anaran'i Jesosy tonketo izay rehetrarehetra androany, efa ato anatinay ny nofinao sy ny ranao, efa ato anatinay ny teninao, ato anatinay ny fanahinao. Androany izay Jesosy mitondra ny fonay eto anatrehanao ary mino amin'izao ora sy minitra sy fotoana izao fa zao ny fotoana hidelivrenao ny tsirairay avy izay tonga manatrika eto Andriamanitra dia hiaina sy sitraka an'izany amin'izao fotoana sy minitra sy sekondra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raso falafala amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoko izy fiovampo amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mangetra ny fonao sy mampahazo aina ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Ambarako amin'ny anara maherin'i Jesosy. Niaisitra tsy ao ny fiainanao zany. Izay tontolo mampisaraka anao amin'Andriamanitra, na ny fanaozany, na ny fisainana, na ny fietreretana, na ny fihevitry ny fo, izay mbola mitoetra eo amin'ny nofo ka tsy mampahazo aina ny ray, anakanao tsy ho amin'ny fahatanterahany. Amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy mandidy an'izany fanahy zany hiaisitra tsy ao anatinao. Raiso ny fanafananao amin'ny toe-po, feno avinavina, fialonana, fankahalana, fomora manameloka. Aoko afaka ianao. Io fotsy mahay mandefitra io androany esorino tsy ao anatinao tsony. Fo mahatonga anao be fahamaliana, tsy maintsy manana ny marina, tsy mazaka fahamarinana, tsy mazaka fanitsina. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazareta, azo aina amin'ny fanahy masina, ampitoetra ao anatinao fandeferina sy vokatry ny fanahy, fitiavana, fanetretena. Aoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hitomba ao anatinao. Satria Jesosy nohatra tsara indrindra teo amin'ny olona, avy aminy andraisan'ny fanahy masina fahasoavana, anampy fahasoavana ao anatsika. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra, atonga ny fonao hiaina ny fahatanterahana manomboka androany. Halleluja. Halleluja. Trompetra faro. Apetrao amin'ny lohanao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa manomboka androany dia voatokanao an'Andriamanitra ianao. Mombanao ray manontolo ny ankonanao sy rehetra mahakasika anao amin'ity taon-jôbily ity, ho arovan'Andriamanitra sy ho ambinina ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinina ny fiainam-panahinao ihany koa. Ninona fiadiana rehetra voaforona melezana anao sy mahakasika anao dia tsy anankehitra anam-pahefana eo amin'ny fiainanao zany mandritra nyity taona ity koa. Tsofoko rano ianao ahita ny fisokafany anjara voatendrinao amin'ity taon-jôbily ity amin'ny anaran'i Jesosy.
misy olona ety manana problemana ao amin'ny fiainam-piankonana, tena ory mihitsy ianao ary ve sara n'ilay ankonanao. Amerina ny fony zanakao Andriamanitra. Mety efa nandroaka anao izy, mety efa nanilika anao izy, fa Andriamanitra miteny amiko amin'izao fotoana izao. Tena nandroaka mihitsy ilay ankonana, fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra miteny. Tsy maketelo ianao fa tsangano ny tananao raha ianao fivavaka ao anao. Tena nasika ny zanakao. Atsangano. Raiso amin'ny fanasitranana feno amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanasitranana fiainam-piankonana. Ananio ankonan'io fitiavana. Ananio ankonan'io fatahorana an'Andriamanitra. Ananio ankonan'io firaisana amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsorako le izy eo amin'ny fiainanao sy ny fiainam-piankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao Andriamanitra. Mambotsika misaotra an'i Jesosy fa miasa izy amin'izao fotoana izao. Miasa izy amin'izao fotoana izao. Hidiry sy vakivakiona ny anatiko Andriamanitra. Fataro ny fiainako sy ny foko ray manontolo. Meko anao ny fahafahana mamboatra ahy. Masoko ny vavako, ny sofiko, ny fiainako, ny foko. Zay rehetra momba. Raiso. Miasa Jesosy amin'izao fotoana izao. Miasa Jesosy amin'izao fotoana izao. Raiko ny fanamasina mamakivaky eto amin'ity toerana ity any anatintsika tsirairay avy. Raiso ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Oko afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanan'Andriamanitra. Mierin'Andriamanitra. Afin'Andriamanitra. 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 Ka hiasa mahirana tokoa. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sokafo ny vavanao. Sokafo ny vavanao. Sokafo ny vavanao. Ako fenderana mantanao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Opereu zay Andriamanitra. Opereu zay Andriamanitra. Didio momba anay manontolo. Ongosesor dia tsara ka sinapunao. Era se andara hoga marisiduno. Abarayo esamaye. Res. Rasu fana virara Jesus. Rasu fana virara Jesus. Misy fiainana amin'ny tokantranonao, misy fiainana amin'ny fiainam-pananao, misy fiainana amin'ny toe-ponao, misy fiainana amin'ny ataonao rehetra, misy fiainana amin'ny asa aman-draranao, misy fiainana amin'ny ara-bolanao, misy fiainana amin'ny fiainanao andavanandro, misy fiainana raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Fofany amin'andro ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Soran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Raiso mifanasitranana. Misy kasika mahagaga androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy kasika mahagaga amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy kasika mahatalanjo no fivitosana miaiso. Aoka izy porofo-pany mpamantarana androany maraina. Fa eto Andriamanitra. Tsy mitoena rehetra izay nolalovan'i Jesosy dia nisy fanio-pamantarana mahagaga. Na maso sy mahita, na misofina marenina, na mivava mona, na amin'ny aretina ny anatin'ny vatanao, anina tovanao. Oka isy opération avy amin'Andriamanitra. Ikasika anao amin'ny lafiny rehetra koa androany. Na iza misy an'izany faritra zany, ka ilana kasika sy fanovanana famorona avy amin'Andriamanitra. Raiso zany androany maraina. Raiso zany androany maraina. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afofany milanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Misora azy. Sokafo ny vavanao dia misora azy. Tenen'Andriamanitra. Misotra Jesosy. Misotra Jesosy. Misotra Jesosy. Tenena izy misotra. Misotra fanafahanao ahy. Misotra fanafahanao ahy. Misotra fanafahanao ahy. Tenena izy misotra fanafahanao ahy. Misotra fa efa miasa ny fiainako ianao.
voninahitra ny eo anao rery mandrakizay amin'ny anara mahery ny jesosy kristy avy any nazareta. Amen. Alleloia. Atao ohatr'izao ny tanan'izay ny voatandro any dia mba atao ohatr'izao ny ray ihany atsangana raha nitahin'Andriamanitra ianao nansitraniny ianao hoe nikasika ianao tamin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Mba atao ohatr'izao hoe ny tanan'izay natsiary hoe nikasen'Andriamanitra tamin'ny fanasitranany. Dia izao a jovavolombelonareo a amin'ny manaraka. Amen. Somary sy ny sabotsy fa ny fotoana isaky ny fivoriana Jesosy ny teny fa amin'ity taon-jôbily ity dia fanafana isan-kerinandro. Isan-kerinandro. Zany hoe tsika zany miaina amin'ilay croisade foana isaky ny fivoriana. Dia ararotintsika izay fotoana izay tsy ararotintsika. Ararotintsika izay ndao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka nomenareo fiadanana. Mandana amin'izao herinareo zao fa ny tompo ombanareo. Ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Ny voninahitr'Andriamanitra ameno anareo. Mandana fa izay natombony teo amin'ny fiainanareo dia ho tohizany ary ho fararany amin'ny voninahitra. Ty taon-jôbily ity taona ho antsika menakavy. Asadino a fiainam-panahy atao ohatr'izao mety. Avereny fiainam-panahy mety. Za miteny hoe fiainam-panahy dia nareo miteny hoe mety. Fiainam-panahy toepo fiarahana amin'i Jesosy toem-panaraka an'Andriamanitra izay ilain'Andriamanitra atao hoe mety. Ndao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Alleluia. Tiako mba hisira kely a irahana mazotana vetivety irahantsika vetivety a ndre-pandeha fotsiny irahantsika ty hira anankiray ity a izay apetraka Andriamanitra ho ampony bobo a dia vero a sy ny ekipa ato anatiny mba asitsika hira kely anankiray irahantsika izay fotoan'Andriamanitra ho amponareo anankiray a irahantsika aloha izay vao mizara fahasoavantsika vetivety. Yesoa.
mandrakizay hoanao fansakananao ny hero anao voninahitra mandrakizay
Andriamanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fomba manontolo, misaotra Jesosy. Misaotra tamin'ny fotoana androany, misaotra tamin'ny teninao, misaotra tamin'ny tsirairay avy izay nampiasainao androany, nanomboka tany amin'ny fanomboan'ny fotoana mandrapatonga an'izao fifarany izao. Misaotra mikasika sy famangina, misaotra amin'ny fitehirizana, misaotra amin'ny fampatsivana ny teny any am-pandriana, misaotra amin'ny fampatsivana ny teny ara-potoana, misaotra amin'ny fampatsivana ny teny mangataka fanahy masina. Segondra sy ny oranay dia tovy tsapanay fa eo foana ianao, ary izany teny izany dia nakoako ao tsofinay, ao am-ponay, ampijoro anay sy ampandehanay araka ny sitraponao isan'andro. Amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta. Amen. Nitoy ilay fampianaran'androany arahantsika ny talata zany eny amin'ny sekoly etsy amin'ny supérieur Analakely. Ny alatsinainy iarahantsika amin'ny docteur Eoanina ihany latsinainy maraina, tsy eo intsony izy. Ay dia ny latsinainy maraina zany iarahantsika amin'ny pasteur Sayany, dia ny talata no mandray ny asa fanompoky indray zany ny talata sy ny zoma sy ny sabotsy ohatry ny mahazatra. Zareo fahasoavana fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Jereo masony kaikinao dia teny taon-jôbilo anao ty taona ty hoe. Zay hoe azadino Eloha tompoko!